zany reny demokrasia nosoratany axiel olalovny ny antsarandrenarso volana valika lale miaraka amin'ny toko bienvenu Daniel Axiel nandray feo nandrindrara teknika sabits de la nanatontos axiel demokrasia ve demokrasia saika namozako mandrakizay ilay ihany anjara masoandroko ara-baka teny aloha ny atao hoe demokrasia dia avy amin'ny teny grika hoe demos kratos ka ny demos midika hoe vahoaka ary ny kratos kosa fahefana arak'izany dia fahefam-bahoaka ny dikany demokrasia raha-baka teny ary dia nitovana moa ny heviny ka lasa fandalana ny fahafahan'ny tsirairay sy ny zoany mantsafidiny ihany koa hoy angamba ianao hoe dia maninona nefa izany e anga tsy tsara ary tsy filamatra ny firenena maro eto ambonin'ny tany ny demokrasia moa tsy zava-dehibe izany fanomezam-pahefana ny vahoaka izany ary tsy andro ny fahafahana sy ny fahalalana ve izao e samy mandika ny demokrasia arak'izay tiany moa ny olona fa ny hevitra tera-batra ka samy manany azy tsy hanao resa politika akory aho fa ny tsikambara dia hoe tsy ny demokrasia akory ny ratsy fa ny fandraisan'ny sasany azy na ny fampiarany azy no mivoana sy mamoetra indraindray ary mety hiteraka zava-doza tsy mba ilay heviny tsara maha-demokrasia azy mantsy ny hitako sy ny ainako toa zary ataon'izay te-ko hamaina ho sery fanilahana ny demokrasia dia manao vorim-bazaha misasaloha ny sasany ka samy manao izay saim-patany sy manampatra ny ara-tsim-panahiny ary manara-potony banga miome alina satria arovan'ny demokrasia dia lasa ny saiko manontany hoe izany ve ny demokrasia eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny tapany faharoa amin'ny fivoriam-pokotanytsika androany dia tsy inona akory fa didimpitondrana voaranay ka tsy maintsy ambara amintsika fokon'olona tafavory etony koa raha araka ity didity dia entany isika rehetra felo valo ambin'ny folo taona no miakatra eto amin'ny fokotany Ambatobehivavy mba ho tonga hifidy seho-pokotany vaovao amin'ny herin'ny aloha tahaka izao e misy manangatahana ilazany heviny ka mba mangina kely aloha fa omeko any zakabe fitenenany e mba mangina kely re tompoko azafady indrindra e aoka mba hanangatanana zay manakambara fa tsy hitabataba kosa e zao ihany le mahavoantsika isaky no manao fivoriana ka mba mangataka fahanginana rehefa misy andray fitenenana e eny ary fa omeko anao amin'izay ny fitenenana ary zakabe a tompoko lasy tompoko vavy tsy hoe sasiny tony amborodorovitra fa avy trano dia mitsory tony tsy naimbalala ny resaka marina ny voalazany lary doara fa tokony fijefo-pokotany vaovao tokoa tsika fa efa tokony soroany amin'izay ela fa tsy mamely a ay zave ka tsy mba nisy zavatra vita hatramin'izay nitantanany lany fokotany afa-tsy hoe pepe io ihany kanefa fokotany tsy lavitry ny renivohitra ny Ambatobehivavy ary tena tokony androso mihitsy e noho izany ary sosa dia zao fifidianana fa vonona izay le tsiridoara azafady kosa aloha e azafady kosa e mba mangataka fitenenana président fa tsy mety izany fiteniny zakabe izany a koa satria mangataka fitenenana ihany koa raha matovivianina dia omeko azy indray ary fitenenana e misaotra président nanome fitenenana voalohana aloha dia tena tsy mety kosa ny fiteninao zakabe a aiza ve ka tsy mba misy fanajana koa fa dia ataonao elatsotro zao i président doara kanefa izy no lehibe ny fokotantsika sa kosa tsy misy ajany aminao zany sefo-pokotany zany no ataonao ela masom-bahoaka izy koran'ny hevitro a
dia aloha amin'ny herina an'io ihany ny tontosaina ny fifidianana fa tsy voalobo-jasa akory izy ity ka hotereko masaka zao dia izao e mba mila fotoana andinianana izay ho fidiny kosa angeny vahoaka e dia ahoana izany le tsiry Cyril zaho anefa ny fotoana fanaraotana anokanana ny doara sa ahoana ozy ela zany mihitsy fa aloha anao voankazo elara zaka manangatahana andray fitenenana koa Cyril ka aleo metsika azy indray ny fitenenana e azafady kely aloha fa mba hiteny e manao azafady e mba mangataka fitenenana re inona moa ny olana raha manao elahany doary zakabe fa mba filambaniny koa ny indriry ka sefim-pokotany kosa very Cyril dia atao elahy masom-bahoaka sondray aman-dreny eto an-tanàna ange torapo fotsiny zany fa no manao elahy olona nga voaheliky ny lalàny sady fandro ny demokrasia zao ka no manompo olona ihany tsy azo atao fa ny manivativa olona ve tsy maninony tsy nisy nanivativa ny doara kosa teo fandrikony nefa manitatra ary marina voalazany zakabe fa aminay aloha dia tsy hitafiry zay ezaka ty vitan'ny fokotany hatramin'izao mangony fotsiny ny alabotry sy ny alajaza zay tena morongatra eto amin'ny tanàna mba marina le retsy e fa io EPP mijoro io aminao ahoana ka tsy io ihany no ilainy vahoaka e no zany dia aleo aroso zao dia zao araka ny teny zakabe ny fifidianana sefim-pokotany vaovao fa tsy endrasana amin'ny heriny an'io sa ahoana hoanareo e ny antokona ihany no afaka mampandroso an'ity fokotany ty ary manolotra ny zakabe ho candidat avetrany zahay raha mety alefaso tsy mety zany tsy misy mandaha fividianana ngery Cyril fa raha dinihana dia mbola maro ny fokon'olona no tsy tonga amin'ny voreto ka sao tsy mety raha vonjivonjena tonontsinaikena izy ity fa aleo mba amin'ny heriny an'io kosa e lasitrakareo e tsy ny hevitra le tsirydoarany tsy maintsy arahany eto asako andro ny demokrasia zao araka ny teny Cyril teo ka aleo ny vahoaka ny ilazany heviny noho izany dia mangataka fandanika-hevitra avy amin'ny alalan'ny tsangatanana izay fa tsy asiana resaka mandany jiry fotsiny fa mandeha ny fotoana e tsy mety aminay zany mifanohatra amin'olona ihany eny ary fa andraso aloha ikondro iray minitra montsy zahay mpitatana amin'ny fokotany dia ny andraso dia maharivandro fa tonga lesy dia atao fotsiny ny tsangatanana atsangano rangano taminareo vahoaka tafavoreto raha manaiky fa tsozo de zao ny fifidianana sefim-pokotany atao avy ambony tsara mihitsy ny tanantsika e zay dia mba ahoana moa zany ny olona tsy tonga manatrika zao fivoriana zao ry zakabe kanefa ny fifidianana ity terenao arory aza asiana resabe tso zany fifidianana rehefa zao ny tapaky ny maro anisa manatrika eto andron'ny demokrasia zao zany mihitsy ngeo zesy tonga mivory dia tsy maintsy mankatony tapaka mpivory araky ny lalàny fokotany fa arotsora nga fifidianana zany mihitsy eto anatrehan'ny birao pokotany vaovao ary dia miarabanao lany sefim-pokotany eto ambato be vava ny tena kory zakabe eny fa na dia misy ihany aza nyindro kely amin'ny antsony mpandrafitra tamin'iny fifidianana iny tsy zakabe fotsiny le tsirydoara fa président zakabe ay moa ary indro kely inona indray moa zany ny tiany larisahana sa mialina ny fahalaniko indray ty ela lany amin'ny fomba demokratika ange tsy izany inge président fa maninona e manalasala tao vovona koa ihany ny fifidianana iny satria 17 no isan'ny mpifidy kanefa 27 no vato voalatsaka izany hoe mihoatra ny isan'ny mpifidy no vato voalatsaka nge rehefa izy lesy ny landro doara dia azasiana resaka tsony amin'ny manaraka andray elahy milatsaka ho sefim-pokotany raha malahelo sa hoana ary vivianina marina tokoa zany atao hoana fa zay ny demokrasiako mahaiza mionona ary doara mbola afaka mirotsaka foana ianao amin'ny manaraka fa nidiany volanko lava ny kilalao mbola hoely
dia tsy mena mivadika tao andro iriny ty Viviane tika. Talohan'ny fifidianana izy nefa zao ndray izy dia itoara Cyril no ombany. Zay zany e, efa vita iny famindram-pahefana fa toerana ifantombiasana neto ka mahazo mandeha amin'izay ala ardoara. Mbola anao dinikasa avetrany mantsy izay boropoko tany reto izao. Andeha tokoa fa mitsodrano anareo aleo alasana amin'ny asa pokotany miandry anareo e. Ko mandram-piona daholo ary mandram-piona ao mantsokaiko tony ko vo ambarika ridoara marina fa tsy sefy pokotany tso mahaiza mionina letsy na moramora ary Cyril fa sa hoeniny zany ka anaovany tapody fo eo meangery Viviane mijery azy vodina lahely fa verseze sady tsy naposiny hoe namana ihany ry fa mody ny omikevitra tamin'ny fotsiny esy hoe radoary tena nety kosa aloha iny bakantsika iny tsy maintsy mody mba manohatra antsika toy ireny teo Masimbaoko Viviane mba ino ny vahoaka ny fanisaha-maty nataony fa raha tsy zany resy teo Edoara fa betsaka ihany ny vato azony zay aloha dia mariny eno ako farosoy amin'izay ny fivorintsika ary zakabe fa mba te ody azany fanonaka aza maiky ndry fa mandrasa kely efa isy anatitra sakafo sy zava-pisotro ny komandiko ho avy eo anaovantsika arozazy amin'izao falaniny zakabe izao fa andriny ve ahoany sady filohan'ny atokontsika eto amin'ny fokotany ange izy ho ny lasa sefy-pokotany ihany koa e marina ve eno sy nampoiziko indray zany sakafo zany zany tokory Viviane ary mandra-pahatonga ny sakafo ny komandiny Cyril dia misy dinika sy etikasa maika tiako aroso antsika ato amin'ny boropokotany manatrika eto aloha amin'izao androany izao e iny afa mihaino anao zay président arak'izao hitantsika izao dia saika olom-baovao avokoa sika ato amin'ity boropokotany ity. Viviane moa dia mbola sekreterato ihany fa i Cyril dia sady lefitro no mpanolotsaina raha teo ka ny voalohan-teniko dia misaotranareo ekipako nanao izay nahalany aka nahatonga ho sefy-pokotany toy izao e. Manaraka izany dia faniriko ny ampitombo betsaka ny vola miditra ato amin'ny fokotany sy hanatsara ny karamanareo mpiasan'ny fokotany ka mba hatateraka izany dia ampitombotsika arak'izay tratra ny tsena eto Ambatobevava mba hampitombo ny ampaham-bola miditra amintsika amin'ny alalan'ny ampatsena alohan'ny mpivarotra dia amin'ny fomba ahoana ary no ampitombotsika ny tsena eto amin'ny fokotany efa tery ihany ange ny tsena eto Ambatobevava e aleo ivarotan'ny olona ny morony arabe rehetra ary Viviane dia mba mety ve zany ohatry mahatonga e tsy navela hivarotra eny amorony arabe ny mpivarotra hatramin'izay dia efa misy ny tsena natao hivarotany e sady tatatra amin'ny sarona avokoa ny ankamaroany sisiny arabe eto amintsika ka tsy hanahirana ve raha avela nanganan'ny olona tsena eo amboniny inona ny olona-ndry amin'izany ry Viviane fa efa vitana etude melony amin'izany asa aloha fa manay ihany aoko aleo ny olona hivarotra amin'ny toerana izay tiany rehetra e andro ny fahalalahana sy ny demokrasia izao ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana sady fidiram-bola ho antsika raha teo izany e ary tiako ny milaza amintsika fa manomboko izao raha resaka momba ny fananantany tsara mpiantoka manana ny vonintsika manana ny Cyril fa miasa ao amin'ny domaine anie ny zokony lahy e ary izany indrindra no nanaovako azy ho lefitro sa ahoana hozy ialary Cyril maro izany président atsika ny fahefana ary atsika koa ny tanàna manomboko izao e mbola tsy tafaverina atao trano ihany renao ry anta fa inona ny mahataraiky azy any am-pakanahanana any 92.8 FM bagagy tsy fomba neny mihitsy ny ela tahaka izao rehefa mba makanana maraina ny tsahany izy raha miraikiraiky any aloha ny renao dia ho ato andro fiterinony ka ilozan'ny omby miahaka otry fa inona mahatonga ny dada miteny an'izany ndry tsy hitanao hoe tia fitombon'ny mpivarotra moron-dalana eto amin'ny fokotany ity e indrindra fa ny mpivarotra anana ko raha tara fahatongavana any an-tsena ny reninao dia ananinona tsony moa no lafo ny fa efa nahazo izay nilay ny mpividy tahak'izay ihany aho izany nanaraka neninakanana mba mity voamarainako sa atao lasa pe mpivarotra daholo any amorona arabe eto Ambatobevava ry dada misy mihitsy aza neny efa mivarotra anaty arabe zao ny vokatry ny fanalalahana ataon'ny zakabe
eny fa na ny olona tsy monina eto amin'ny fokontantsika aza dia tonga mivarotra ety koa. moa izany iziko tsy mahagaga raha tsy misy lalana azo mpandeha tongotra andehanana koa no miorona-rabe ankehitriny. tena raharaha ty ranga fa anahirana fakanahanana any an-tsahana nomboko izao a. Izany ve fa vahoana Ramatoa izay mianaka izao eto vao mifanontany hoe fa maninona ny taraiky tany am-pakanahanana tany an-tsatany ianao e? Ino a? Nga tsy loza hoy ianao fa nitapena Sirilina anie ny lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika e. Maninona? Zany oa maraimbe vao nanensahoana mihitsy angamba ireo mpiasandreo no nanomboka ny asa fanampenan-dalanao koa. Maninona tsara oerineny nitapena Sirila hoe lalana makaty an-tanànantsika dia aiza indray izany ny lalana kanesany any Antsahakely rehefa mahakanana namonjy fodiana rehefa avy mahakany koa. Eny tokoa Ramatoa. dia aiza moa fa tsy mihodina tanteraka any andrefa-tanàna e. Andray any andrefa-tanàna indray ve ny lalana ka ho aiza ary tena mihodina be ange izany e. atao ahoana fa izay vo manodidina ho mipiragasy retsy ry anta. Tafiditra ao anatin'ny tandry Sirilina hono ny lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika ka notapenany. Maninona tsara lalam-bahoaka hatramin'izay iny ranoro fa tsy tandry Sirilina izany mihitsy a. Zany Sefim-poko tany no asako teo aloha ka haiko toy ny paosika raha izay tany-panjakana sy lalam-bahoaka eto Ambatobevava fa tsy manaiky an'izany kosa a. Izany indrindra ne rangaha ty no efa maliny amin'ny fokon'olona ao hatramin'izao e. Ay Ary na za kosa aza mba anisan'ny teny azy hoe lalam-bahoaka hatramin'izay io ko ahoana ny tapenany kanefa dia nianjonanjony ery izy namaly hoe mbola taninay ty ka tsy maintsy fefehinay fa nareo ny zatra ny lalan-dririnina ka nanao lalakitako soa teto. Zany ve? Zany ny vavany se olona koa re izany ka. tahaka ninona re ry anta samy nandresy lahatra azy ny olon-drehetra nahita ny tambobe atsanga amin'ny mpiasany ao fa tsy naharesy doiky azy ary izany na tahara-toy izao. Aleo andehanako any Ramatoa fa tsy manaiky an'izany kosa a. Tany novianako iny lalam-bahoaka iny fa manararoatra ny mahalevitra zakabe azy izy. Izany mihitsy ry dada lalana mihodidina be indrainga izany tsy maintsy andehanantsika isaky ny makaty an-trano manomboka izao e. Allo anao eo ka. dia asa raha hoany ianao rangaka. Zao dia zao mihitsy a dia andeha hoany ka. Fa rehefa vita ny raharahandry ry anta dia andao mpivetivety aloha hivarotra ny any an-tsena mba hanenjika sasalamban'olona rehefa avy any. Za raha fa mba tsy mianatra nareo androany koa. Endrineny a. Tena raha ty marina dia voatery mihodidina be tahaka izao ve izany isaky no any Antsahakely kanefa any daholo mipony eto Ambatobevava no mamboly. Ela miainako teto amin'ity tanàna ity 92.1 FM ako fa efatr'izay na lalam-bahoaka n'iny lalana iny kanefa dia sandry Sirilina tapenana tsotro izao. Tsy maintsy miteny azy aho fa tsy rariny kosa izao ka efa ho tonga azy io fa aiza moa izany fanampenan-dalana ataony izany ohatra ay tambobe mihitsy no atsangany Sirilako fa tsy vazivazy dia tsy hisy lalako-mbana tsony izany fa voatery hodidina indray ny olona rehefa avy eny Antsahakely ka ho any an-tanàna. Tsy azo tekena kosa aloha izao fa aleo teneniko mihitsy ilay zalahy io ka. Fa ahoana izao ry Sirilina? Fa ahoana amin'ny ahoana doara fa mamaritra sy mamefy ny tany koa. Ka so be famaritra tao rambolosy kosa ianao fa lalam-bahoaka ny ty tapehanareo ty e. Fangatsy ny lazaitra ny olo-vadiny lafa taniko ty fa nareo zatra nanao lalakitako soa teto hatramin'izay. Tsy vahiny aho fa tera-tany teto ary niasa tao amin'ny fokotany foana nge ka fantatro tsara raha ty tany ty fa lalatsarety sy lalam-bahoaka hatramin'izay sady izany re olona. Nahita rikiny tabataba eo azy lary doara tsy ahasakana mihitsy fa tafiditra ao anatin'ny tandiko ty ka tsy maintsy fefeko a. Fa ahoana aloha no mahataninao azy tany-panjakany ty hatramin'izay fa tsy taninao velively izany ka so mitafy-lamby mason'ny tompony zato ianao a na diso maniry ty anambe ka lalam-bahoaka avy no faritina ho any teny.
taloha teto ny tamin'ny mpanjakana fa ankehitriny efa asa satria tafiditra ao anaty tany nangatahaka tamin'ny fanjakany ay ka tsy maintsy fefeky na imemenina eo azy nareo rehetra dia manataratasy ara-dalàna mahatompony azy zany ianao io tanko vera angaty tsy ranataratasy fa sy hoe iverinao fa tsy nianatra ary ka hanao foana oviana koa ny fanjakana no manaiky an'me lalam-bahoaka ho lasa tan'olontsopy izany ary nanomeny anao azy ty tany ity a dia voadidiny lalàna ianao amela lalana izoran'ny vahoaka tsy raharahako izany fa zay sy faly mandehana amin'ny tory taniko tia ka azoko atao amin'izay itiavako azy fa zoako izany ka mba aseho anay ary hoe ny taratasy manao an'ity lalanyity raha tia hita azy lary doara dia any amin'ny birao-poko tany fa any no afaka mampiseho azy ary mampitandrina anareo fokon'olona zay mikasa ny ravan'ity tamboako ity a fa akako mpitandro filaminana ary dahadraiky izay mikasa androdana azy dia efa miteny izay a manatona amin'ny vatana ty amin'ny Bruno présidente dia efa tsy raharintsony ny ataony sirila lefitra eto amin'ny tanàna eto a tsy vitany hoe lala-pokon'olona ihany no tapena fa izao indray dia tokotaninay mihitsy no voleny tatatra fanarian-drano maloto avy any an-tranony ka inona nefa ny azoko atao amin'izany rotoara fa andro ny fahalalana ara-demokrasia izao a nareo aza aneny tokony hanampitampy anao izay hifanarahana aminy fa azy ny tany ka azo ny ampiasaina amin'izay itiavany azy dia hatramin'ny tokotaninay koa ve izany indrindra satria tafiditra ao anatin'ny taniny koa ny faritra rehetra misy ny tranonareo iny tsy marina izany ary tsy mba manaiky an'izany kosa aloha na vanja hipoaka na varatra irevitra mba marina mba fantadrelahy mordoara fa hananany sirila taratasy ara-dalàna avokoa ny taniny sady mpiasan'ny fananatany raha teo ny zokony ka aiza ary ny taratasy milaza fa azo koa ny tokotany manoloana ny tranoko ka hanaovany tatatra fanarian-drano maloto efa mitondra 92.8 FM manao anareo président tonga tsy natsona fa nasesiky ny razana elary Cyril salama letsy fa mandraisa seza ary porofoy amin'ny doara kely no mba ny tany lahy zany indrindra ny nakanesako aty fa efa hatry no maly maraina izy ny lavaniko tamiko ay ve ary dia netiko aty mihitsy koa ny atota taratasy rehetra momba ny taniko alalan'ny tena marina so hiverin'ny fampisolokony aty porofo mitohoko amin'ny tendany tsy misotro izany fa voaso ny voanjo ahitana ny tavana roso ny letry Cyril eny ary tsy ho be resaka ary doara fa zao no izy mba atopazo masy kely ty sary tany ity io io zao ny tetezana avy any an-tsaha kely ary manomboketo kosa ny taniko zay 30 metatra avy eo amin'ny tetezana jereo tsara io laharany tany io fa misoratra amin'ny anaraka somatsara atao anatin'ity certificat de situation juridique ity ka ahoana to tsy mahateny alary doara mahagaga ihany zany satria mba nitondra sary tany koa ary jereo kely fa tena lalam-bahoaka hatr'izay ny fefenao iny araka ny voasoratra ato amin'ity sary tany netiko ity ka efa sary tany talona ny lafa ty aty zao manakery vo tsy ampiray volana ny nakako azy rehefa mivaly mifangatahako iny tamin'mpanjakana ao tsahakely iny io jereo tsara ny daty voasoratra eto ambany raha tsy matoky elahy dia tena mahazendana mihitsy izany ka inona mahazendana ny lahy amin'izany fa ny atota taratasiny lahy nefa tsy manaraka toetrandro tsony jereo reto izy efa tota laso sy laniny koroka ny sisiny zay ny amin'ny lalana avy ao an-tsahakely zay lazainareo fanotampenako fa mba aseho eo amin'ny kely hoe mifaritra misy ny tranonareo amin'ny sary taniny lahy io ity amin'ny sary tany etiko ity no faritra misy ny tranonay ary ity mbola voatahiry ity koa ny taratasy fanamariana ny mahanay an'io tany io kanefa dia mahagaga ny asa inao manao tatatra mandalo eo amin'ny tokotaninay certificat de situation juridique efa tamin'ny 10 taona lasa veny mba haderaderan'ny lamiko jereo kely indray ary fa ty zao ny tany misy ny tranony dada velo dia ity ny andralay bozaka ary ty rehetra eto avony tiny
Izany hoe manomboka eto katreto dia noho izany dia tsy nitoko taninareo ihany fa na io tranonareo io aza dia mbola tafiditra ao anatin'ny taniko ary indro dia nio kely ny taratasy manamarina izany fa vao tamin'ny tapabolana iny nalaiko tany amin'ny domaine ka ahoana e togina toy ny sifotra nalandoa aza doara le retsy a tena tsy mahampino mihitsy raha lazainao fa tafiditra ao anatin'ny taninao koa ny tranonay ka pirofo ve misy ohatr'izao asehoko an'ny lazao e dia ambarako eto président ahoana le tsirisiri fa manome ray volanandro doara menakavy ialana eo amin'ny taniko ka rehefa tapitra izany dia miala tsiny fa ho arodako ny tranony ahoana tsara zaniko so dia tafahoatra koa izany Cyril tranondrazako anie io rehefa ilain'ny tompony ny tany le tsiridoara dia miala isany a sao dia tsy rariny kosa zara ny laza mbola omeny fetrandro ray volana ialanareo amin'ny taniny dia izany tany ale antsika raha tanterahan'ny Cyril tokoa izany teniny izany ka arodany ty tranontsika ity lozinina re ty ry Andriamanitra aleo ataony izay ataony fa tsy misy miala eto izany ranoro ka vaty boribory 92 FM ary tena ho very tokoa fa aiza izay trano ifondrantsika hoy ianao izao tokoa mantsy rehefa mahanitra ekeko fa mahitahita sy mananjoky miasa any amin'ny domaine izy kanefa manana n'Andriamanitra mitasy miaro antsika isika raha matoa hita ho ary data ny aroko tahaka andrafotsy be mitarantsika ity izay mahasoa ataon'Andriamanitra ady amin'ny mpanan-karena izy tiako iza moa no manontany ny ory sy manana tsena lehibe indrindra eto am-bato be vava raha tsy Cyril dia izany ve nanaovana ny kely tsy mba mamendro sy isolokiana tan'olona jereo ange ty tatatra hamarina ny rano maloto eto tokotantsika izany ny toetra ny sefopokotany levitra izay no indraindraina fa tanora sy voafity tamin'ny fomba demokratika eto am-bato be vava sady manomboka maimboatra tiatrantsika any ilay tatatra ry dada sineny ngamba dia amofina be tsy azo henana sady amenatr'olona ny atao trantsika atoriana kely ato raha izao no mitoy raha ny fihavanako amin'iny sy rin'iny aloha dia tapaka hatreo ary nareo mianaka koa tsy ilaiko mividy zavatra ao an-tsenany ao tsy manomboka izao ka tsika koa anie raha ngamba mbola nanantrosana entana vitsivitsy any maninona tsara zany tsy tia lalan'izany aran'oro fa ireo zao dia zao ihata handoza antrosan'izany na ho tapitra any efana azy daholo aza ny vola rehetra atao trano ato aloavy zao mihitsy nitrosany Cyril ary tsy ilaiko manao trosanentana ao an-tsenany ao ntsony nareo aiza mory anta le karine kely fanaovantsika trosa ao amin'ny Cyril iny tia mbola tabatra kely ty ilay izy ka sady totrosa kely ihany ary voasoratra ato raha ny fijeriko azoko dimanjato sy fito arivo ariary izao ny totaly ny hitako ato izany tokoa saingy tsy manana madinika retsy fa ty vola ray ality etindry any eny ary fa lasa vetivety azy zany dia aza ela any ndry fa mbola nokom-bary endrineny dia mba hoaiza tokoa re izay rehefa alainy Cyril amin'ny tany misy ny tranonay mino afa tena vitana mihitsy ny androdana ny tranonay fa lala-bokon'olo aza sahany tapinana tsotro izao tena mampalahelo ahirina mijery ny dada sinenika raha mba azoko hitalahoana sy hifonana mantsy Cyril ataoko mihitsy fa tena ho very izay raha alaina ny tany misy ny tranonayko oeto izany fiva tonga atao tsenany aty dia aloha amin'izay nitrosany sady mba vitsy olona ato izany manao any Cyril mademoiselle Ianta salama tsara ki fa inona no azoko atao andria andonitrosany soratanao ato amin'ity karinety ary Cyril ay ve omeo aty ary hoe hijereko azy kely ary aza samborona sy finatao izany ny tanako ka manararoatra tsy sy ka mba impiry indray ny tanandriaka ary tomona keliko fa aza dia masika moa mahafinaritra mihitsy ankendry ity tena ho sambatra raha nytoandro izao no ravako ny tokantranoko nykatao nitrosanao anaty karinety jerena ry Cyril dia ty volanao fa aza mirediredy eo efa hitako ty fa 780 ariary ny totaly ny retiko
angatsy 970 fitambarany ao ny lazainao fa 370 peso ka vo nisondrotra omaly aky ny siramamy sy ny savony atao amintsika andray fa misondrotra isakinina koa vidinentana atao aminao ato efa andro ny fahalalana tokoa moa zao ka afaka manao izay vidinentana tianareo nareo mpivarotrako ny fiakarany kapoka fotsombary zany mbola tsy nampidiriko ato nefa tsy maninona fa ekeka ny 570 voalaza andry noho ny fitiavako andry fitiavako andry ny tokotaninay aza nasianao tatatra fanarindra maloto sady ny tany misy ny tranonay ka sainao araina tsotra 92.8 FM ka tena mba masorena kosa ny vavana taon'ny raindry tamiko nefa raha ikendry le faniriko teo dia tsy kitikitika ny tany sy ny tranonareo mihitsy ka ahoana fanirianao ahoana moa zany fa tsy mahazavamiko ny vaditsika ry anta tena tiako nkendry raha ekendry zany dia iravina ny disadisa eo amiko sy ny raindry satria afoko anareo ny taniko misy ny tranonareo ary ndry kosa ataoko tena sambatra ka ahoana tsy haiko fa andraso aloha andinika kely ka mandreraka kosa ty bus mibahana eo afovoana arabe ty ka za tena maika nefa ny arabe ty lasa mitohana indray veranga anarany fotsiny ny tena no mba mitondra fiara kanefa amin'nytsoka elabe eto ny mpandeha tongotra indray aza no afadalana sy lasa tompony arabe fa ny automobile za raha afa mikisaka tena ho afabaraka amin'ny famonjena ny mariazy ny lanto ao marina fa mbola tsy tafavoaka eto ambady be vavakory dia mitsoka amin'ny embouteillage eto fa inona marina ataon'io bus eo aloha io bahana nitsotro izao ny arabe dia voatery miara-manao vody azo amin'iny daholo ny fiara ato aoriana rehetra nefa toerana iray sisany tsy misy olona amin'ny sezan'ilay bus dia mbola mitokona eo foana ka biraraka tsy misy ohatr' izao ka aleoko laksoneko fa tena mahasosotra mihitsy ny ataony za izy rangavo mba mahalala misaka manome lalana andraso fa omeko teny gasy tsara io rehefa mandalo eo akaikiny eo izy ny sy manam-potoana vonjena sady efa zatra manao vodiazo ihany ko ny olona miteren'ny andro ny sitrapony mba mahaiza miaina ry chauffeur fa tsy ianareo bus irera koa ny arabe efa toerana iray sisany tsy misy olona dia mbola mibahana arabe sy manao vodiazo ihany tony mandreraka tsy izy angata itrakory fa za andray no tsy kiny sy piany maso aiza koa moa no alalaka tsony ny arabe fa efa fenko varotra daholo ny sisiny arabe rehetra misy mivarotra ty anatin'ny arabe mihitsy azy dia samy mampiasa arabe daholo na ny fiara na ny mpivarotra na ny mpandeha tongotra na ny mpitarika sarety toy ny tsy misy lalana na fitsipika ny feny fiarahamonina intsony eto ambady bevava samy manao izay tiana avokoa ny rehetra borizany ny pataloha tokoa ka samy miditra amin'ny ananany fa inona indray koa rery tiry lanitra ny kamionety mpanatitra entana ao amin'ny tsenany sirila indray no mibahana arabe io dia andro ny fitaomandry zareo entana ve vao afaka eto tsy mahandry an'izany aho fa aloha mihitsy ho teneniko ao an-tsenany ao ka ory sirila sirila ahoana mba tenenikely io kamionety mpanatitra entana ato an-tsenanao io akasisiny fa tsy misy andehanana ane vivianina marina tsy vita akory ve ny rahaba dia akezerana ianao seondry meloha ka maika monjy mariazy aho fa tsy resaka aminao no ataoko raharaha asaivo makasisiny hoa io kamionety io aleo rehefa hoteneniko izy fa tsy izy irery kosa ny manery ny arabe fa mivarotra no efa mibetsaka eto an-tanany fa iza no nampirisika ny olona hivarotra an-dalambe fa tsy hainao sy zakabe dia izao ny vokany ory chauffeur somary ataovy makasisiny kokoa fiaranao fa tsy misy andehana fiaran'ty andrem-bavilandry teo fa maika izy iny fa manomboka makasisiny tsara ny fiarana fa aza tezitra tsonkery vivianina ahoana moa any tsy tezitra fa nareo ihany no mahataraiky sy manome fahasahiranana toy izao ka mba samy manana ny manahirana azy koa ny endry rehetra fa tsy ny endry irery akory efa androny samy mandeha samy mitady izao dia mba mifanambomboatra itsika menaka fa samy manana ny fahafahany ry vivianina kanefa koa tsaroa fa ny fahafahanao dia voafety eo amin'ny fahafahana FM fa nareo no efa te hanao fanjakana baroa ngamba
Zany ve akidy automatistra fa mba mazaka demokrasia. aleoko mandeha fa efa nisaka koa ny camionnetinareo e. fa nataon'la inona indray ny zanak'oliny ry Cyril no miritina be takaniny président Zakabe tsy naninona azy fa maika hamonjy mariage izy nefa manery ny lalana andehana amin'ny fiara n'io camionnetin'ny zalafanao livraison io e dia izay no natezitra azy teo. ay ve malzoma izy aloha no efa seriny be seriny mihitsy amin'izany mariage ovonjeny an'io zany e. nira tamiko tsy asa mihitsy izy omaly ariva fa mbola namboatra volo ony. Hitako nytony zanajavatra mihitsy ry bika manindroniko. ny toandry Viviane reny ny saza ny fitiavany lala etsy ry Cyril fa tsy zanaka mahafiadaka ny anta. Zany ve mba avy ka tsy avy mbony nahitra. ka na za koa zange eto voagaga fa varimbariny lavitra ka tsy nahita ny ambanin'ny masoko hatramin'izay mpiara-miasa amintsika ao amin'ny bropoko tany Viviane ary samy mbola tsy manambady izay nefa tsy tao an-tsaiko mihitsy ny tepy fitiavana aminy. Zaho koa dia mba gaga amin'ny lahy tiako. Iantakely mbola mianatra ve ilay tsy matorotoro ny fony lahy. Inona nefa ny tsanana ny Viviane amin'ireo lovabe anana ny madika-mboty azy izy. Sady izy raha teo piray atoko amintsika ka raha vazo mitovy ihany ve ilay tsy dia hita rama. Izay ty adala razaka fa tsy haiko koa ange izay tena hitiavako ao ny anty iny. Ohatra ny nanaitra fotsiny ny endriny rehefa mividy zavatra atao an-tsenako ato izy dia tonga ho azy ny fitsiriritako azy. Ka teny mbola tsy lasan'olon-kafy Viviane dia mahay izay lahy mihetsika aingana. Sao taitra ny olona tsy mba taitra manko ka taitra rery vao mamaky takotra. Iloko maromarona fa tsy maintsy misy efa mikendry azy koa anohany manko. Ny hevitra tsy azo tokoa tsy an'olombelona fa misaotra président. Elako avy hatrany ata fa i Viviane nanao taoko tanjona manomboko izao. Lefa saty efa tian'ny amotsena andraso hoe ho jereko ay ve ianty fa ahoana andray ry Cyril dia tsy mba arabaina sy ampandrosoana akory ve hafa avy hatrany dia fanontaniana napetraka ao ampiko. Ohatray azafady aky fa mainka amotsena sady ho any amin'ny bropoko tany rehefa avy eo fa manao ahoana aloha ndry e. Sao tsy tsara tsy ratsy izao fa ianao ve aloha afaka mampandroso ahoana e. Ka tena maika ange ho azary anty maninona raha tolakany dry no miverina ty amiko na manaraka mihitsy. Maninona nefa raha omenareo mpiasanao tony mazatra ny lakilentsyenanao anokafany azy dia mba afaka miresaka vetivety ato an-tranonao tsika. Raha resaka vetivety dia maro sondry sady tonga dia lazao fa maika ane ahy. Za koa tsy ho lava resaka fa vonina nisy eo any amin'ny dada sy teny amin'izay ve ianao e. Mbola ho hita eo ihany ny amin'izany fa ahoana e. Mbola ho hita honandray ry Cyril zaniko fa aiza rehefa mpanantenanao hoe vonina nisy eo any tranonay avy hatrany ianao no viana ilazako an'izany. Ka mbola misy manahirana ary anta fa tsy maika izany a. Ahoana fa aiza ny lokaloka-pitiavana sy ny famaizanao ivadintsika teo aloha lazainao indray fa hoe tsy maika izany ankehitriny e. Ka taloha izany ka fa ankehitriny ahoana. Ankehitriny ohatrany tsy vonina ny akavady andrindray fa nahita olo-kafa ho tiavana sy hovadino voalaza andry ary tsy anjarantsika angamba ny vato ka aleo hifarana 92.8 FM andray satria koa ve azonao no mamitampiko dia ataonao vato natsindry azana izany tena lehilahy tsy vanina raha ianao azo mba izany atao an'izany fikialakely tya nareo menakavy anga vanina raha tsy noho ny fanekeko ny tsy elanareo amin'ny taniko sa tianao ny akako ny taniko ka andodanako ny tranonareo izao dia izao. Tena tsy mena mivadika tao andro-drinina tokoa raha ianao ry Cyril raha naposiko tao izao ny toetranao tena aleoko sy ny tianao akory. Ny fitiavana sora-tsandiana ary anta ka mananjo isafidy izay tiako Cyril inona e fa inona mahazo anao e sa ny tsy nentina taoko ve no mivadika amin'ny fifaneketsika ianao. Tsy tena fitiavana fa fifanekena araka ny voalazanao koa ankeny antsika. Tsoroko aminao anefa fa tamin'ny voalohany ihany tianao tsy fitany no nitahotra ny andro-dananao ny tranonay saingy
taty ariana kosa dia niorim-paka taminao tanteraka amin'ny fitiavako ry Cyril. Dia tsoriko aminao koa fa maniry nifina koa tsy aniry ianao raha zany antenanao ho vadinao ry anta. Andraisany vavanao, tena tsy vanina ianao tena tsy vanina. Zaho aza atao an'izany tsy vanina izany ary ndao amin'izay koa ianao mivoaka ny tranoko fa atoandro ny andro. dia manasa tanana tanteraka ary doara fa tsy misy azoko atao amin'ny sainam-baviny lahy mihitsy aiza kosa vivina nitrika izy ka bongo maso aminahany ary nataony ihany no nahafaty azy. Endrikendriky ny tsy tia zao ry zakabe fa tsy mpangalaja zany ny anabaviko ary mba asio fanajana kely lesy fa sefim-pokotany na président pokotany araka ny fiantsoan'ny lataloha ange za fa tsy zakabe ny laza any fotsiny eny re président fa mbasakandro ireo fokon'olona ao an-tokotany ao ireo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko tsy nesy mihitsy no angalajaza fa mandrora olo tsy maimbo ireo manendrikendrika azy ireo. Tratra ny bata ilay zanak'olona mihitsy angely tsy nesy fa tsy ny olona kosa no manendrikendrika azy sady izay ny tomany sy ny antso mama mihitsy ilay zaza. Matoa makato amin'ny braonao sy mitalao aminao toy izao président dia mahatokony fahendrenao sady anananao fahefana no manaka an'ireo fokon'olon'ireo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko. Ela nikarohana izay tena mpangalaja azy eto an-tanàna ny fokon'olona ary doaraka ny efa tratrany ambodiombondray ve no avelany mafamaina enan-tanatsaky io androany ka tsy mivotsitra tsony. Sendrapotraka teo ampilalovana ny ilay zaza dia niazakazaka nanarina azy nesy ary somary nibateny hiala ny moro tatatra ny lalaovany fa tsy nalainy akeriny na nentina nandositra ilay zanak'olona. fialana bala fotsiny izany letsy fa efa nisy nanara-maso ange ny fihetsiky ny anabaviny lahy zaza tsy maninona fotsiny izao dia nybataina ary nahoana koa ilay zaza ny antso mamy. Ny antso mama tokoa ilay zaza satria taitra mafy tamin'ny antsoantsony ry zaninina sy ny namany hoe mpangalajaza raha vao nahita ny nesy ny mibata azy. Izany koa ve letsy dia mba mitombona? Mitombona tokoa izany satria ny antsoantsony ry zaninina no niteraka ny tahotra mafy tamin'ilay zaza fa tsy ny fibatany nisy azy izany hoe raha tsy nilaza ny nesy ny mpangalajaza ry zaninina dia tsy nitomasy tsy ny antsoantso mamy izy. Ka tsy nahateny sy nahetsika ange nesy raha vao nioraka sy nisambotra azy ny fokon'olona ka tapoka taminy sady tsy napozy mihitsy ny fiantsondry zaninina azo mpangalaja azy fa raha tena mpangalaja azy izy dia tsy maintsy ny lomaina andositra avy hatrany. aza amboamboary lahy toy izany ny resaka ardoara fa ny tena marina dia tsy nahateny sady tsy nahetsika izy satria tratram-bodiomby 92 FM. ho tsy nisy nahita ny anabaviny lahy ka saika hanao ny ratsy fanaonko na sendra ny tapoka tsy nahafahany nandositra. Mba fantatrao moa président efa tsy nelany ery zaninina no nanana kakay tamin'nesy fiandrasana kendry toana vokatry ny fialonany zaninina ny nesy lasa vady ny bera sakaizany taloha no antony izao raha tsy fantatrao. Azaza letsy nitany sany lahabobo tsy hanaovana resaka mampandradisy eto tena marina ho azy mpangalajaza ny anabaviny lahy ary fony ala sefim-pokotany no afamaina izy fa ankehitriny kosa dia za zao no mitondreto ka tsy afaka ny andefitra mihitsy fa aza mananteny fampirarahana amiko dia inona ary ny fepetra resinao rehefa tsy mino izay lazaiko anao dia akazy eo ampelatana amin'ny fokon'olona aloha ary hanolotra azy amin'ny manam-pahefana fa izay ny sazazy noho izany dia andotsika hivoaka amin'ny birao amin'izay sao dia hiarana dezeram-bahoaka ao velany eo ny anabaviny lahy. Eny ariko ohatray to efa ifandrotehan'ny vahoaka sy tadiaviny volana sady ny anabaviko président. Ela nytoratorahana lesy ny anabaviny lahy doaraka na vomasinangatra tsy ho afa bela mihitsy eo androany
dia nitaza fotsiny ve ianao Cyril fa tsy mba nandray fepetra amin'ny mahasefo-pokotany lefitra anao a. fa inona indray le tiany dia daviny lao ataoko a Faiko sa iveriny lao piray petrapetra amin'ny nesy ka ho tokony hiaro azy mba hataovy izay mety re président fa ho fatony fokon'olona eo ny anabaviko a. ohatra ny tena ho sarotra ny anakana n'izao fahatezeram-bahoaka izao a kanefa aleo andramako toniana ihany aloha ry zareo dia ho hita eo e. fitsaram-bahoaka mihitsy notadiavin'ny zareo atao ka raha tsy miteny azy vengana ianao président dia ho matiny zareo ange inesy ka ny maty mihitsy koa saza amin'ny mpangala-jaza tahaka tondro Viviane ny ray aman-drenin'ilay zaza ary tsy manaiky mihitsiko andray kosa zany mba heritreritrao tsy hainao na tondromolotra na endrikendrika fotsiny no mahatonga an'izao. Marina mihitsy izany teny Viviane izany président fa mba teneny kely amin'izay aloha rehefa okireo raha sitraka ao a mariny azafady kely e azafady kely aloha enay izany mba manao azafady re olona mba mitony vetivety aloha tsika e maty aho marina fa ao anaty fahatezerina avokoa ny akamaroantsika satria voasambotra ihany ny mpangalaja eto ambaty vehivavy hatramin'izay. tsy marina kosa izany fa sady tsy mpangala-jaza ny anabaviko no tsy mpamosavy izany e. somarerina lesy fa andron'ny demokrasia zao ka nitapako ny be sy ny mary ihany no tsy maintsy hahampanjakaina amin'ny mahasefo-pokotany ary no iangaviako anareo mba tsy hamono azy fa aleo atolotsika eo am-pelatana amin'ny manam-pahefana izy e. marina mihitsy izany e ny vahoaka ny tompony fahefana ka aleo fahaizan'ny vahoaka ho anatry ny sisa e fa ina ty ataonao ty ry Cyril ianao indray ve no mampirisika fanaovana fitsaram-bahoaka eto nefa voararany lalàna age zany e. mba milamina aloha tsika fa aza dia misavoritaka betaka an'izao re olona aleo izy aloha atolotsika amin'ny manam-pahefana fa aza manao ohatr' izao nareo e. tsy asakan'andro etsontsika président fa aleo ataon'ny olona falaovana azy ry vehivavy mpangala-jaza io a marina tokoa fa tena tsy voasakana 92.8 FM raha marina oay loza fa vonon'ny olona nesy tsy vita nitaka sotrotondry ihany fa mivelikitay azo koa ny sasany mba ahoaka rery olona fa maty izy a asa vononareo re fa tsy mpangala-jaza zany izy e asa vonona izy ho a tena miosondra ary tsy tafatsangana ntsony ny anabaviko marina ohatray zay randro zareo vato be ny lohany maro maty nesy tafa ohatra kosa izao e na hoana no vononareo ny anabaviko e oka rery olona fa maty izy a maty ny anabaviko e. mba tokony sakafo maraina sy atorokely amin'izay aloha ianao ry toara alina tontolo ianao tsy natory mihitsy fa mandray mpamangy eto apototry ny razana eto foana ka iza ary no andray ololeto e hitanao ihany ny fahaserana ny be raha amin'ny fikarakarana fandevenina nisy vatiny rapito sa efa tonga eo izy mbola tsy tonga izy aloha hatramin'izao e ny mpamangy koa teto nisy foana ka tsy araky ny nampozina azy mihitsy ka ka voaporofiny zandaromaly fa endrikendrika sy tia fotsiny ihany na faty annesy ny marina mitavozavoza moa tsy maleo lainga tsara lahatra zay aloha e fa mba tonga saina ihany ngamba ny olona maro dia zao izy namangy tsy haikato izao zay tokoa anganga fa raha misy sakafo azo hoaninao dia aleo sakafo kely aho fa zao maraina izao no tsy dia misy mpamangy raha matoa zay mihitsy e sady misy olon-dehibe afaka misolo anao koa ngety fa misakafoana aloha dia mamonjay fandriana kely aloka eny ary fa ndeha resao dadatoa Paoly andimby ahy eto fa isakafo azy zany dia mba hatory kely ory dala sineny a tonga ao ivelany ao ny borapoko tany fa hamango ny ka ahoana afaka mandroso ve ny borapoko tany ahoany zany ry antra ry zaka be Cyril ve e dia manaraka azy ao koa mpiasa ny fokotany rehetrako dia ahoana zany rangaha ampandrosoana very zareo raha za daladala ty aloha dia tsy milaza azy ireo andingana ny tokony ambaravaranyity trano ty akory everinao moa ranory fa
faly amin'y zareo amin'izao nahafaty ny anabaviko izao sokona manatonafo ireo ka andeha hampandrosoa kely ry antanaovako azy eny ary fa andeha hampandrozandry zareo azy zany a. akory aby ianareo tompoko indreto ihany izay tompoko mamangy amin'ny fahoriana tompoko misaotra tompoko amin'izao fahalasana ny tompoko vavinesy izao dia mijoro etony izay mpiasan'ny fokotany eto ambaty be vava izay tarihiko mba hankahery sy ampitraka anareo fa tsy hamendrifendro akory sanatria atao ahoana moa izy menaka fa izao no anjarany ary lahatra entiny miakandrefa mbaravarana rehetra koa mahaiza miononareo tompoko voalohany aloha dia mivadika ihany no misaotra anareo teo fa za kosa tsy hisaotra velively satria tsy mahay miatsara vela tsy tahaka anareo aho mbola velo nisy tsy hainareo no nandresy lahatra ny vahoaka tsy hamono azy sady tsy nononareo ny teniko ka matimaty foana toy ny valalany samborom-boka ny anabaviko faharoa manaraka izany dia eto miverina miaraka aminareo any ny teny fampiononanareo fa tsy ilainay ary malalaka ny varavarana voanareo fa na tsisy mampionona zahay zakanay foana ny fahorianay dia asakasakela doara rehefa alailay finosana tofary fa andeha tokoa zay rehefa sarotra omemboninahitra lasa ny fianakaviana FM. andao le rehtsy andeha fa afaka diditsika sady mbola makivory zory koa ny lalanareo tsy ampiverina ny maty akory no fanomezam-boninahitra reo fa tehirizo tsara any ny ety koa ampitafika tsy ampitafika raha teo tena fanaovana tsinitsinona nay solo tena mbahoaka ankely tiritoary zao ataon'ny lanay izao lasa koa zay nefa amidedava ny findranadeny izao la fa ho alaiko afa-kerinandro ny taniko so hotringiziko miaraka amin'ny trano ao nareo menakavy ataoana ihany ty fetipokotany eto ambaty vehivavana io ty président indrindra le tsy zao no mahalasa saina satria mbola raha pitsy vo andevina ary doharako olona raha eto amin'ny fokotany koa verangamo maty dia ahemitra indray ny programme efa tapaky ny komite atrinela ny fampiratiam-bokatry ny tatsahalo tsy maninona raha atao fa le kery misy kasainy lasy bernary atao ngamba no anahirana raha tsy efa voalevona ny maty fa ahoana no anahirany izany tsy mahalala fa tately mambahona amin'ny fiainana akaraha inesy ve maty dia mifokotany iray manontolo ny isaona ka ny tokotany malalaka kasainareo anaovana kiry mesy anitsy eza fa ho andamosiny tranodonesy anabavin'ny doary tsy misy raharaha itsika andry doara menakafo président mba adin'io fotsiny reny valy teny anavinasy fanalambaraka nataony atsika tamin'ny famangina teo reny tena tsy levon'ny vavongo tokoa aloha raha inona taon'ny adaly iny saingy tsy fomba moa le tsy ny miady mampatika dia naleoko nanatadiny aterikalon fihavanany ka rehefa tsy nanajantsika mba namangy fahoriana izy dia aleo koa tsika tsy mandraraha azy sady tsy misy lalana mandraraha fanaovana kerimesy koa raha sendra misy ny maty ary elahy ty ve aloha tsy mifankaty amin'ny anta zanakdoarantsony no samandraho anandro zareo hoe hiala amin'ny tranony takireny efa ivivianina zao ny tsiriny fitiavako fa raha zay anta dia efa miala ho mpanao domy ay kosa ka inona ny rasan'ny lafa tsy velesina ny vidy ny mbola mafany ary aza de toerina amin'ny heviny koa vivianina raha tia azo azy elahy tsy tahitra ianao président fa tsy maintsy ho azoko iny ay ampaferin'ny ombina andrasana iny no hidinginy rambo ampatorany miandro fotoana kely fotsiny a dia hotoriko aminy fitiavako azy ary rehefa nandinika letsy dia ay moa misy tokotany mahalalaka tokoa eo akaiky ny tranondro vivianina ka maninona raha eo na resy bernard manao ny kerimesinareo raha manaiko moa izy inona ny olana fa dia masabary maitiko toa za zany sady mitra amin'ny broty indrindra izy dia ahoana ihany président ty fetipokotany atao an'io ty nefa ridoara manampahoriana tena menatra koa tamin'ny sika nomeny teny gasy teo ampamangina iny marina raha saika hitako mivaravarana ny voany tsy olana ki zany ry vivianina fa aleo ho azy ny azy ary atsika ande tsika fetipokotany efa tapakatrinely ty ka tsy azo emitra tsony dia hotazonina ihany zany ny programa zany mihitsiko so mba tokony ajanona kosa ilay kerimesy ataonareo siril
fomba hoana no andefasanareo mozika mafy be mitatatata amin'ny soavaly azo ao ambadiky ny trano dry tompoko vavinesy. Za indrindra no eritreretanareo lahy teto hoe maninona mora le tokotany malalaka ao asinanatranonareo nanaovandry zalahy Kermesy. Tsy mba manaiky an'izany kosa président a. Fa ahoana ka? Sady tsy mahazaka tabataba raha akaiky ny tranonay no menatr'olona ihany amin'ity fahoriana ito an-tanàna ity ka. Ahoana rehetra izany ry Cyril? Lohanjazy efa mipoitra ve atosika hiverina indray président, sady very vola nanaovana avansa tamin'ny soavaly azy sy ny zava-maneno fotsiny izay raha 92.8 FM. Noho izany aleo ataony ao ambadiky ny trano Nesy ihany fa zahay tsy tia lala mihitsy. Ngaty Kermesy ataondry Cyril ato ambody trano ity ka. Hitako. Ny zava-maneno amin'ny soavaly azo ny zareo mitatatata, ny antsoantso amin'ny hira famelakavatra manakoako, ny tabataba sy ny teny ratsy atao amin'ny mpoloka sy ny mpilalao tsy lazaina intsony. Kanefa dia fantatra ry zareo zao fa mbola mbohatra ny razanato e. Ataona ranao rehefa efa very ny mahamalagasy antsika ankehitriny. Zao renao miogaoga sy miorakoraka amin'ny Kermesy zao ny zanaky ny demokrasia sy ny fahalalahana. Ka afaka ninona moa ianao e? Vao nilazainy anta tamiko teo aza nefa isy balipokon'olona mihitsy hony anio anyle no fangatahany tanora maro. Izany ve tsy mandeha mampaty? Ka tafaray izany ny tia sy ny maninako. Ry Cyril sy ry Bernard mitady vola ary ny tanora makamamy alim-pahandizana raha teo. Ka raha ninona izay fahoriana ato amin'ity trano ity fa mananjo hitady vola sy ala vola ny olona. Maninona mory doara raha mba handramana tenenina ihany zareo a. So mba ho azony alefa moramora ny zava-maneno farafaratsana. Za indray ranory dia tsy ady amin'nadala any fa mandy any ianao raha hiteny andry zareo ao ka. Ny rahatrapoko noho ny famoizako ny anabaviko tsy fidiny azy ity mbola marary aho. Ka tsy vitany hoe fanaovana tsinotsinona amin'ny fahoriana ato angeny andry zareo fa makararaindoha mihitsy ny raha mitatatata alefany. Tsy hoany aho hafa mandeha any ianao raha hiteny andry zareo. Andeha ho teneniko mihitsy fa tena mandreraka ka. Ny lohako izany efa mila ho vaky. Lasa lora nga. Eny ary fa mitanema ihany tsy famaly aman'olona any ianao a. Tsy raro mihitsy zao tabataba tao ambony trano ato izao. Raha marina moa. Tsy andriny zareo ve ny andevenana ny Nesy fa dia zao no manao Kermesy ato ambadiky ny trano misy ny razana. Izany ve ny fandrosoana? Ary izany koa demokrasia. Mahapalahelo ka. Aleo fa Cyril mihitsy no teneniko fa izy indrindra ity e. Ory Cyril, inona e? mba ataovy moramora re zava-manenonareo fa tena makararaindoha sady mbola manam-pahoriana ane zahay. Azafady kely ranoro a. Nareo manam-pahoriana anko zahay tsy hitady vola sy tsy ampirevy tanora mila fialam-boly. Maninona tsara? Tsy manakana nataonareo angeha fa mba ataovy moramora ihany. Manana ny zonay zay raha matoty ka aza mifandrebireby a. Ny raha mafy sy midobodoboka mihitsy zao ny tian'ny tanora kehitriny. Sa tianao idira-paty antoka amin'ny fetinay? Na izany azy mba fiangaviana reny ataoko fa tsy mandraranareo tsy hanao fety ane zahay. Ay engavingavy tahaka izao ihany nareo kanefa tahaka ninona vavandoara vadinao raha mba namangy anareo tany izay tankio. Eny rehefa amin'ny mampiara-monina sy mamalagasy atsika ve dia hiady amapatsika mba ataovy moramora re. Aiza koa raha matoty iny nisy Kermesy atao moramora izany fa aza mampime eo a. Hitanao izany fa nareto aza mba mime amin'izany mihevitra ao izany. Hay moa dia za manam-pahoriana indray ve ny mampime fa tsy nareo fety amin'ny fahorian'olona sy hoe hanao alim-pandizana raha alina izany. Tena tanora maty fanaranareo ary tsy manana maha-olona nareo akory. Fa biby indray izany ny fiheveranao anay. Finina indray. Moramora kely ny vavanao so ahitan-dozy eo ranoro a. Raha endry ianao dia ndeha zoro ny lalanao ary livianao aingana ny razanareo. Na findrao trano hafa e. Andeha tokoa a. Kanefa tsaroa fa izay mifaly alio a mbola hitomany koa rapitso. Ese.
matory foana angay anta Ramatony tsy miala misakafo maraina amintsika. Mbola matory ao an'efitrany ao izy ka aio tsy tiako kotabaina koa fa reraka ny sasalamba omaly iny zazy iny so aza fa andro tsy fianarany zareo androaniko. marina aloha zany na izaho koa zany mbola tsaroako tena sasatra tao ariny foariny iny fa zany hoe tsy maintsy mikarama moa ny tenako. Fa mbola be angany komandin'ny ravitr' enjehanao ao e. Misy fanakany komandin'olona lainy tokoa raha riva araky ny fotoanany fanaovanay ka dia tsy maintsy fitaika. Tsy tiako mihitsy mantsy ny tsy manaja fotoana fa mahakivo sy mahakely ny fahatokisan'ny clientko. Marina kosa aloha izay e, fa rehefa vita izany ravitr'olona izany dia mba maka aina mihitsy ianao ka jereo anety ianao raha tsy efa lalo-maso amin'ny tsy fahampitory mihitsy. Ka toromaso inona mora nory no vanona amin'ireny kerinesy ny tatatatra ny Cyril nandritra ny 3 andro sy 4 alina ireny a. Ka atao ahoana e, anarany fotsiny sika ny mba avy nandevina fa komaty ary nanantena ny hanonitra toromaso kanefa kerimesy be tsy fandrenesana raha anabalina pokon'olona no nanalala ny alina teto an-tanàna. Hafa ihany ambato be vava fahiny Ramatoa. Eny moko fa tanàna milamina sy madio ary mamy fa le manoko izany ery. Tsaroako ireny rangaha, mbola vitsivitsy ny trano tety tamin'ireny fa nandala fihavanana sy fifankatiavana tokoa mponina tamin'izany. Ankehitriny kosa dia arakaraky ny mahabetsaka ny trano sy roborobon'ny fandrosoana no voamaika mahapotika sy mampaloto ny tanàna sady mampandry andiranantso mimponina amin'ny asan-jiolahy nefa ny fiangonana amin'io maniry ohatry ny anany ery. Dia ravatra ny fihavanana fa aleon'olona amin'izao fotoana veritsikalan-kalam-pihavanana so izay veritsikalan-kalam-bola mba jereo anety afidiky ry Cyril amintsika. Tapitra afaka 3 andro izao ny toetrandro nomeny alantsika eto amin'ity trano ity fa azo ny tany eto dia inona ny ataontsika rangaha? Asa aloha raha tena hosahana alantsika Cyril kanefa efa niresaka tamin'ny Dadatoa Paoly ihany fa misy trano ny azontsika hifindrana hono eny ampitandrefana rehefa voatery tsy maintsy hiala eto sika. Eny aroko zay aloha fa andeha hamonjy ravitr'olona atsy any hevitra ilany atsy sao taraiky eto ka masoary ianao e. Za koa andeha hamohany anta fa hanondra-kanana any Antsahakely any izay rehefa aveoko. Aleo aloha foazina amin'izay iny fa efa ho atoandro eto ny andro raha hiandra ny sitrapony etoko. Ny raharaha miandro mbola betsaka. Ory anta mba mifoaza amin'izay reto fifahatondrona iny andro e. Eve efa taitry ndry fa tsy matoritsony e. Ary inona mahabongo maso ndry? Anta sady ohatry ny avy ny tomanana indry izany. Tsy salama ve ndry ity e? Anta tsy marary izany ary neny ka inona ary mampanganohan'ny maso ndry vao maraina tahaka io e? Hono a? Tsy marary izany ao afo. Fa maninona? Tsy izany fa maninona? Be vokazo neny potika ny fiainako be voka hoe? Mbarany disastyry lanitro fa iza mifankaty taminao sy na be vokanao zany valio a? I Cyril ary neny maninona? Izy na be voka I Cyril? Eny hoa andray lozinina re tirikaiky andreneniko fa inona ny antony tiavandrian'ny lehilahy tsy matahotoidindra atsy a? Lazay ny tampoko fa tsy kitikitika ny tany misy ny tranontsika ho nisy raha manaiko vatiny tena toko sy ny ty azy fa nanampitamby afoana izy. Andriamanitra aiza foana ary ty président mbola tsy tonga ato amin'ny pro foana hatramin'izao ny taratasin'olona milany sonina nefa ireto miandry azy. Ny ara-dalana izay nakaty fa mbola varindresaka ery amin'ny basay fanasan-damba indray izy indry ihany zakabe rehefa mahazo resaka izay. Za moa nanodiako fa mba misy resaka kely tiako atao amindry akiry Viviane.
misy resaka tianao atao amiko isakiny indray zany tsy zany oa fa efatry ny ela no nandinika andro ity nandinika ahoana moa zany fa tsy azoko no maitsaka ho no mila rano no mangididy mila piotra ary mandrery mila namana kia ka mba fandriko reny ananandreo namaneo amin'ny fiainako ry Viviane fa ty andria ahoana tsara Cyril tiay hoe ianao eno tsapako misy banga amin'ny fiainako ary toy ny olon-drehetra mila fitiavana ihany ka andrino ny atafian'ny fitiavany foko misaotra anao aloha nylaza ny fitiavanao ahy ary tsy afeniko anao fa aza koa mba ahoana ry Viviane mba tiako ve ndry tsy zany tiako ambara fa aza koa mba mila fitiavana amin'ny fiainako ka tsy manome tsinanao nitovy fity tamiko ay kosa everiko fa hoe ahoana aza tapahanao aloha nyteniko fa nytiako ambara dia hoe izany filako fitiavana tahaka anao izany indrindra no efa nanako ilay olo tiako ka tsy afaka n'ity olo-kafa intsoinao fa miala tsiny aminao zany ve fa izy zany olo tianao zany to mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay any izy ihany ka fapetraka eto ambadivavy izy aloha ary izay no tsy ahitanao azy fa any andro any volana mety mbola ho hitanao ihany tsy aleo ve tsika samy miteraka ambady bevava ihany mifankatiry Viviane vonina naika vady andringa eo azy ahy ka na tsy teraka ambady bevava azy izy dia izy no laniko fanahy sy ny laniko toetra ary Cyril nefa raha tsy nisy zany olo tiandry izany dia azondriny ekena ve ny fitiavako andry ny amin'izay indray aloha dia tsy haiko loatra satria tsoriko fa misy toetranao tsy dia azoko tsy mahendrika mambikana zavatra hafa mantsy no itiavako olona fa nitoem-panahiny ay ve tsy olana raha izay toetrako ny tsy azo ho azondry ny tare ratsy mantsy ho ny tsy azo ovana fa mifana ratsy azo ovana ho ny fitenin-drazantsika efa mifamatika zany ankehitriny Cyril mora ho an'olona manova ny tarena amin'ny fanamboarana endrika fa nitoetra ny tsy haina manova olo-kafy zany fa tsy za kosa ry Viviane tiako ndry ka vonina nova ny toetraka ao raha izay ny takin'ny fitiavantsika saingy indrisy fa tsy afaka ity olo-kafa intsoinao ka miala tsiny ho ahy dia tsy akendry mihitsy zany ny fitiavako manao ahoana nareo atao amin'ny braoato salama tsara président fa nitaratasy miandry ny soninao ny betsaka tsy toy ny san'andro ka mbola be tarina tamiko indray ry zareo mpanasa lamba lalovako tery amin'ny bassin izay no natara kely ny fahatongavako io fa inona indray ny taraina ny zareo mpanasa lamba amin'ny taminao président tezitra mafy ry zareo fa mirongatra indray ho ny aladamba eto tanàna ary voatery manolo akanjon'olona very mila ho isan'andro ry zareo nareo amin'izany aladamizandry neny dia inona moa retsy fa samy manala lambany eo an-tokotaniny eo amin'ny vatolamba be mahazatra ny mpanalamba efa tsy azo antoka ntsony zary izao vao hiteny amin'ny ray indrio hoe mba hanamboary fahanazan-damba eo an-tokotanitsika io fa efa tsy hita ntsony izy tiako io no mba fitadiavam-bolako ankoatra ny fivarotana anany marina aloha zany aleo marina eo an-tokotany no manalamba neny fa zara aza aloatra amin'izay mbola tsy nisy nangalatra ny lamban'olona voasasany neniko sady tsy maintsy manoro ny lamba na ny akanjon'olona raha misy very fa ny tompon-damba tsy manana ny very ohatray efa atao andry ihany ny andro fa efa nanokanina ve aloha ndry efa ilana andro sakafo fa miandra azo masaka sisaka ary lasa nanatitra fanakolona ihany ngany ray indry vao aingana ihany izy ny lasa nanatitra fanaka any fa tsy ho ela ho dia hiverina ka misy olona mandondony zany ry ata fa ndeha mba jereo kely hoe andrasy tokoa way i Cyril ary neny i Cyril ampandroso za ihany re ty ran'olo ka mahazo mandroso atao aminareo ve asa ety atokotany any tsika no iresaka tsy maninona fa mandroso eny ary fa misaotra nampandroso ary noko fa salama tsara daholo nareo ato salama tokoa zay fa io ny seza baolina raha hipetraka ianao fa tsy mba misy seza mihaja ato aminay tsy olan'izany fa nakaiza moa doara vadinao ranoro mbola lasa nanatra fanakolona any izy fa misy ilanao azy anga sa inona mba hatondianao aty aminay
famodinareo adinoana ve Fréquence plus. sa modinareo adala fa tapitra androany ange fiatrandro nomeko anareo elanareo eto amin'ny taniko e dia mampitandrina anareo aho fa raha tsy miala eto anio dia anio nareo dia mikaramako miaraka amin'ny vatany androdana ty tranonareo ty rapitso Andray Cyril dia sahanao ve ny anao an'izany aminay e taako tirikala kely ty fa za tompony ray ve ny angatakatiny eto mora kely no resaka ory Cyril iverinao fa anaiky hiala eto moa zahay ary anaiky ny androdananao ny tranonay fa inona andedavinareo e polisy sasandary no amoaka neta-kelinareo ato tsy mivazivazy aminareo nge ahy e dia nitady toko ka sendra vady tokoa zahay raha tonga eto izany polisy na zandary voalazanao izany mba hisambotra anao na bevoka ny zanako bevoka hoe ianta voalazanao ndre matoa ohatray iverinao fa tsy nitantareny anay moa ny fanadalana nataonao azy mody hoe tsy kitikitiky tranonay ity ianao raha manaiky hifankaty aminao sy ho vadinao ianta kanefa tetika nentinao ilalaovana azy fotsiny izany tsy marina kosa izany raha nga fa paika etin-janako ao amatorana fotsiny lehilahy fa tany na bevoka azy dia izany no amaharana eto azafady ry Cyril fa tsy nisy lehilahy niaraka tampoka ankoatranao vo ray volana izao nikipoka ka mbola tsy hita kanefa azoko atao manam-pirofo fa enao na bevoka raha ilainy izany ka ahoana togina toy ny sosova tapitrano za tenao e aoko fantatrao fa tsy ataoko vita mory zaho anao fitoriny izay fa tsy ampy taona io zanako io ary vao 17 taona monjy io sady mbola mianatra eny amin'ny lycée kanefa nadalainao sy bevokanao izay sevipoky tany lefitra eto tanàna oka re ranoro fa sady ho afa-baraka no higadra amin'izany fa andeha atao izay hifanarahantsika fifanarahana inony eo ianao avava toy ny gisala homakatsery milaza fa analanay eto amin'ity tany ity oka mariny ry savorovoroky ilatona fa andeha re isika hifanaraka tsy sy an'izany aleo fa etoako manontolo ny fiterahandriry anta fitandray aman-dreniko raha izay fetoana ny fiterahako ry Cyril ary tsy zandra atao ny tokony omenao aka lazao amiko ary izay tianareo 92.8 FM zahy za mora izy mianaka ho afa-baraka angeo a zahy vonina ny anatanteraka ny zela zay nareo tena mariny zao ary ahoana manaova renao taratasy ara-dalàna sy voamary fokotany fa andoary ty tany ity ka tsy analanay eto ianao lazao amin'izany taratasy izany koa fa zanakao ny ateraka anta ka manome toky ianao fa hiantoka ny fahasalamany mandra-piterany ary amelona ny zaza izay aterany mola tsy voarohatra ny dakamborika izany ela sady ny tsipahan Viviana ny fitiavan'ny lahy mafony lahy ny tany lahy ipetrahandro doara mahangany fotsiny tia lana sain-dranoro manao taratasy antoka ny fahasalamana sy fiterahany anta ary ny famelomana ny zaza aterany ela ty konge dia efa manonao foana mihitsy ry Cyril atao ahoana raha zaka fa mba voandranoro aho tamin'iny rehefa tsy niterenana mbady any anta fotsiny dia efa zava-dehibe zay ary raha izay olona ray taka ny Viviana veny tsy tia dia ataoko akahy fa hitotokoa mba atavy dia mba ahoana odoara rehefa namaky le taratasina sain-dranorona taony larika tsy dia be resaka firy aloha izy fa namaky tsara ny taratasy nataoko fotsiny dia niteny doara hoe mazafy ty saingy aleo amafisany amin'ny notera mihitsy fa reny ny mpanamarina fifanekeneken'ny fitsarana ay koa afaka manamarina fifanekena toy izany notera za koa aza angamba nanapo ary tena fety sy maranitra ary zareo ary voafatotra tanteraka ela zaniko tsy olana amiko raha izay amelona zaza ray ry zakabe fa avadika aloha ny tafy avadika ny tary ahoana ny hevitrao momba nyity fangatahana tany anondrenana fiangonana eto an-tanàna ity voamaly mihitsy matsy mipasteran'la fiangonana nanontany ary raha afaka manome an'la tantsika maninona mora mivarotra tany aminy sika rehefa vonina ny vidy izy tsy piry tondra fokotany tahaka izao ny tsika rolahy marina tokoa izany fa raha izay karamaboky tany anga misy dikaninona fa ny afiara ataontsika ihany izao no tena azontsika vola ka izay manko sady mbola misy tamin'ny malaladalaka efa nijireka ihany tany amin'ny domaine ka azontsika hifanarahana amin'la fiangonana vaovao ny fividianana azy ay kosa eno a dia tany aiza no tany lafa mety amidy amin'ilay pastera letsy aiza moa fa tsy ho tamin'ny mahalalaka manoloana ny trandro Viviana io président
ngeny tokoa letsy kanefa naiky ny anorenana fiangonana eo ve le tsy Viviane? Voalohany aloha dia afiarantsika roa lahy ihany zao fa tsy misy idirany, ary faharoa na manaiky izy na tsy manaiky dia tsy andrareo akory io tany malalaka io, fa izy fotsiny tia metraka amin'ny fiarany io. Dia ahoana ary ny fomba hamarotantsika an'io tany io ka? Aza matahotra ianao fa manampy antsika ny zoko miasa ho amin'ny fananantany, fa tsy maintsy mba homena ny anjarany kosa izy rehefa azontsika amin'ny vola vidin'ny tany. Raha izay izany indray lesy tsy misy olana fa vatona hitan-tsoa aza le tsosoramenaka. Eny ary aleo tonga dia ho karakaraiko ny taratasy momba an'io tany io fa zanak'omby tsy ampianarin-dombany amin'izany ny aty tsy maintsy asaina mitady toeraka fametrahan'ny fiarany izany Viviane fa efa norenana fiangonana ny tokotany manoloana ny tranony. Izany mihitsy moko. Kanefa tsy mety raha atao amin'ny birao izy no tenentsika so mitabataba manondrana io ka ho fantatry ny mpiasato ny afirantsika roalahy. Maty koa ianao fa za ihany ny resaka aminy razaka ary any an-trano no itenenako azy. Eny ariko. Taratasy rehetra momba an'ity tamin'ny malalaka manoloana ny trandro Viviane ity. Aleo amin'izay ilazany izy tsy ametraka amin'ny fiarany intsony manomboka an'io. Mino aloha fa tamokamo izao ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona intsony ianao raha Viviane na reny mba nitory fity taminao saingy ny avonana ohatr'ireny inona ery. Mbola tsapako falatsam-pity aminy anefa hatramin'izao tsy haiko fa mitombo andro manala fitsiriritako azy. Arakaraka ny nandavany fitiavako ny vomaika mampitombo ny faniriko ifankaty aminy. Mino koa aranga fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny. Tena izany mihitsy na onsa ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina. Fomba ny vehivavy koa angely be famolaka amboloha fa manaiky ihany ny efarany. Tsy hamelaka ianao Viviane raha tsy azy koa. Mbola ho babiko ianao fa mifatrapanday ihany ny manaiky. Marina mihitsy izany ka. Efa manoloana ny varavaran'ny tranony aho ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny fito raha sasany maraina izao. Mihetsika amin'izay ala raha Cyril fa mandeha ny fotoana. Tonga dia mandondona avy hatrany aloha. Iza koa ary izany mandondom-baravarana vao marainao izany nefa za ty mbola eto ampisoloana akanjo mihitsy. Iza zao azafady Za ihany tiry Viviane fa mba voay fa misy inona ary Cyril? Mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka. Eny ary fa miandriandry ahy mbola misolo akanjo mikala. Aleo hoe hotsikilovina kely eto amin'ity lavaka lakile ity izany fisoloany akanjo izany. Aniromanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve somary lehibe ihany ty lavaka ity izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril. Izany atsaran'ity vata amin'ny mariny. Aleo mihitsy raha nga alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritra. Aiza moa ny telefoninako teo? Aty eto. Ary andraso amin'izay hoe tena mety zao fa aleo akako azy tsara. Vatana mafatifaty sy mampite-hamihana tahaka an'izao ve raha nga dia tsy ho azoko. Misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry Viviane malalaka. 92.8 FM. Raha atao ambadiky mivaravara ato ny sarindry tsy misy akanjo ampizay ka. Sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravaraana iny izy fa aleo mailo amin'izay. Miala tsiny nampiandry kely rery Cyril. Manahoana ianao aloha Tsy maninona fa salama tsara akiry Viviane. Ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano Tsy aleo ve niandry tany amin'ny birao-pokotany? Ka nisy antomy maika dia tsy maintsy nakaty an-trano mihitsy fa mandeha ny fotoanako. Fa antomy maika inona izany? Trano aho fa adinina isy-presidany laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny tranonareo eto. Hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay? Izany indrindra. Tamin'ny mpanjakana mantsy io tokotany io ary nanaovandry zareo fangatana dia lasany. Ka nio nanomboka amin'ny fiadiana fototra ataon'ny zareo. Izany ve?
ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io zany a nefa mba sekretera pokotany ihany. Raha mba fantatrao moa ry Viviane fa firanay zakabe koa ve dia ampahalalana anao? Tsy misy io. Dia ahoana zany ry Cyril? Dia hanorenana fiangonana vaovao zany tokoa ve io tokotanina io? Atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalandro zareo e. Ary vao omaly hariva ilay pastera fiangonana no nanafatra amin'ny président fa hanomboka an'io ny fanorenana ka oka tsy zavatra nelingelina intsony eo. Andray dia iza indray zany no hanasiako ny fiarako? Dia tsy haiko aloha fa izay no izy. I président mihitsy izao no naniraka mba hanisahindry ny fiarandriana hitadiavandry toeran-kafa sinazy manomboka izao. Ho avy eo mantsy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika norenana amin'ilay fiangonana. Afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zanyko. Apetrao amiko aky ny fiarandry fa sady mifefy tsara ny tokotaniko misy alika miambina. Marina ve? Inona no andengako amindry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany a. Aza dimy fa tena tiako angeo andry e. Oka ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Cyril. Ary ny fitiavana torianao amiko dia tazono anao samy rery ihany. Ay. Fa manonofy atoandro ianao raha izao no antenainao hifankaty aminao. Zany mba valy teninao. Anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely e. Fa ninona hono ty Cyril reo olona no manao farateny tahaka izany? Tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny ihany lasa. Tiatranotsika zany nendra vao anotra ny anta sa nareo mianaka no any aminy? Aiza mora angano andehanany mianaka any amin'izao a? Ianta zao omaly ny saika tsy tody tato an-trano noho ny fianjarany tany atsena tany. Raha aloha iny mahazo lavaka tamoka ny anta tany atsena ka. So ihany aiza fa mba nanaiky ty hanotra azy Samarainy nendra vao araka ny teny omaly ariva iny. Mety aloha zay e. Mahampalahelo koa ty manjoanjanatsika ty raha matokana. Ny vitan-dratsy angahazo elana rehefa ho avy. Iza no anapohan'ilay oditra-kony voahitsany tsy naka na solafaka azy. Nangoritsina mihitsy ny vatako nahita ny fianjarany tampoka teo amin'ny arabe izay rangahy e. Raha fantatro aloha izay olona nanipy izany oditra-kony tany an-tsena izany dia nataoko tsy afa-bela mihitsy. Mba marina moa izao ny zanako ty solavaka sy naratra ary vao mafy noho ny nataony. Nga fantany 92.8 FM. olona ny fanipazana oditra-kony eny an-dalana rehetra iny. Izany mihitsy e. Ny loto ao an-tsena koa moa tsy lazaina raha teo fa dia efa fiainana mahazatra sy mahafinaritra antsika malagasy angamba ty miaina anaty loto ty ka. Tsy mba misy fipetra ny raisindry zakabe akory fa dia faly fotsiny izy mamela ny olona hivarotra maralaka eny amoron-dalana mba hanaovana ferana abatsena. Eno a? Tsisy na dia daba fanariam-pako na iray azy ety an-tsena fa izay mpivarotra tonga saina sisa no mahalala manangona ny fako ny moko. Ka reny daba kely napetraka reo fokotany taloha reny azany efa tapitra nisy nangalatra avokoa e. Izao mila tovita mba mahafalalana sy ny mpanadio tsena ntsony ny asa fanadiovana. Ny fako mevoza, ny olona tsirairay koa tsy misy tonga sainako. Aiza moa izy no tonga saina raha ny dokam-barotra sy ny kifetifety etsy sy roa no ampisesika ao an-dohany. Ny fianarana fiainam-bazaha no hitazana azy isan'andro ary ny fahalalana sy ny demokrasia no atao ambony no sotoavina malagasy indraindray. Izany reny fandrosoana fa za dia marary fo amin'izany ianao rangaha. Mandreraka ako. Fa leo aloha anatitra n'ity sakafo maraina ny anty atsy any efitrano ny atsy so mangatsika fotsiny etoko sady efa ho avy koa zao raha vao mpanotra. Marina tokoa zany ranoro a. Rianta! O Rianta! Miareny eo am-pandriana aloha fa tia sakafo maraina andry e. So dia mangatsika. Oka izao fa tsy mazoto manary neny a. Fa ahoany? Aiza izao ny tena mbola marary andry? Marary aneny a. Tsy ny valako sy ny mojako ny anjera omaly ihany no marary afa ny vatako iray manontolo mihitsy. Izany ve reto? Ary misy hafanana be koa anindry izany. Manavy angandry? Manavy a. Sady misy raha mivoaka amiko roneny a. Maninona tsara hoe Rianta? Izany o. Misy raha mivoaka amindry ahoana? Hoadray marina. Toa misy tasin-drabe tokoa ny kidorondry.
fa lozinina re ty lantro nanao any izy tao ranoro a raha ty fa tena marary ny zanako rotoara andray marina toara fa hoana ramatoa mitomi aloha ianao fa aza mitomany takio e ka tsy mimoja voadona mafy tamin'izy ny anjera ihany eny na rary azy fa ina koa fa mivata amin'ny manontolo ony ary tsy koa izay fery anaty mahazo azy fa misy raha manasy ny kidorony mihitsy mivoaka any eny so mba fambara aloha zany fa aleo izy hoentina any amin'ny dokotera zao dia zao ranoro ka izany tokoa anga ao mihinana sakafo ry anta dia ndao hamonjy dokotera marina ka zany io a tsy te hisakafo e dia ahoana koa na andehanantsika any amin'ny dokotera nefa ny mojako sy ny tongotra fifolako maly ary mbola tena marary be tsy maintsy entina any amin'ny dokotera ianao ry anta fa efa ho feno roa volana neny zazo ekibinao e ao many andre sakafo ihany na dia dite mafana fotsiny azy za andeha tady taxi hitondrananao aloha zay fa lasa aloha fa miomanina reo menaka ampiarina rariny eny dia dite mafana ihany omenaka tena malaiko mana be am sady tia andoha foana ka ao ary zato atondihanao ariva ty amiko rotoara voalohany aloha dia eoko ho fantatra lary Cyril fa raha ny adezirako amin'lahy dia tsy nakaty hatrano lahy akory dia mandehana indray ary miverina moto fa malalaka ny varavarany andeha tokoa rehefa avy mampafantatra ny lahy fa niditra hopitaly anta amin'izao sika miteny izao niditra hopitaly hoe zany e fananinona solafaka nioditra kondro teny an-tsena izy afahako maly somary mafy ihany fianjarany ka folaka ny tongony avy ary mangana be ny mojany karaha nentina tany amin'ny mpanoitra izy fa zany koa ve dia ampidirany hopitaly azy tsy adala akory zahay ka servitanana malano aminona vadotra koa e nisy fanaviana be izo maly maraina ary nisy raha koa nivoaka taminy zany ve zany oa dia nanahoana zany le zanaka atao akibony indrisy fa noho ny fianjeran'ny tapoka sy mafy loatra dia tsy tanatsony zaza tao akibony noho ny tonga teny amin'ny hopitaly zay fa vao lehibe zany fa afabatorany lary Cyril manomboka izao araky ny taratasy fiatohana ny fahasalaman'ny antana ataontsika nefa dia tonga eto milaza amin'lahy fa misy sara-pitsaboana tsy maintsy alohany amin'ny hopitaly ka mila volany efan'izany zay ka efa afaka ange zany ny zaza tao akibony dia tokony tsy manan-kerintsony le taratasy namatoranareo ahiantoka amin'ny fahasalaman'ny mandra-pahaterany mopera vaky tamin'izany tsika izany ka samy miala zana koa azafady ny vompamaky indray ve no andolaso roa matoa niditra hopitaly anta dia noho ny fahavoazany tao anatin'ny fitondrana voaka ka tompona andraikitra sady tsy afa-miala amin'izany lahy izay nahabevoka azy tsy maninona ary zany raha fa faratidy ataoko aminy koa izao dia ohatrinona zany ny vola tediavinareo tsy zahay ry Cyril no mila vola milafa ny hopitaly jereo tsara fa reto voasoratra atao anatin'ny karne reto ny totaly vidim-panafody rehetra miaraka amin'ny sara-pitsaboana aiza hoe io e hoay le ty to di mety ariary be izao ahoany ty ahoana moa fa rehefa tsy matoky ala na tsy afaka mandohy vola io dia aleo zany eny amin'ny tribonaly any ho hitaky azoko azakarina tribonaly zany ary toara fa aleo fa alohako fa hoana e ka ilahy tsy inona ohatrany tsy mino asa mbalay nandoha azoko azo lamarina eny amin'ny hopitaly koa anie io sara-pitsaboana io raha tsy matoky ala aleo tsy ho asarotona andrisaka fa ny raha sy vetivety aloha ka ahoana indray e reto isao tsara fa dia mety ariary reny natolotra ireny noho izany afaka didy amin'ny anta amin'izay manomboka izao ary tsy manan-kerintsony ny taratasy fanekenana toko taminareo draydraydraydraydraydray aoka zava fa ny fiatohan'ny lahy ny fahasalaman'ny anta sy ny fahaterahany ary ny famelomana ny zazatera no foana manomboka izao fa ny fanekeny lahinay ho tompon'ny tany izay honenanay kosa dia tsy azo vonoana sady voalaza mazava tsara tao anatin'ny taratasy nataony lahy zany
ahoana ihany ilay tany eny ampita tsy mangatany sonoa amintsika ry Cyril. Vola be mikararana anao raha lafintsika amin'ny zareo raha reny voalazany tamintsika ireny ny vidianany metatra toradroa e. Ahoana moa tsy ho samy mividy lafaon'io tany io izy fa tany amorona arabe sady tena malalaka ange le izy. Dia hitany latany amin'ny domaine ihany ve fa androdoara sy ireo mpiray-tam-po aminy io tany io ka? Tena zany tokoa raha zaka. Ary zany no mahatonga an'ireo zandriny doara mamboly sy mivarotra amin'ny masakeny fa tany kambanan'izy mpiray-tam-po le izy. Zany ve? Zany hoa. Ary raha tambatambazana ary zareo sady ampanantenaina vola be ve dia tsy anaiky hivarotra n'io tany io amin'ny sonoa e. Vao aingana mihitsy ihany mody nanontany ireo zandriny fa samy tsy nanaiky hivarotra ny tany lovany zareo e. Zany tokoa no hoe adala nome tanan'ondro ka nasoloina ofany aza tsy tia. Tsy fantatry ry zareo mantsy fa vola be tsy fahitiny hatramin'izay ny ainany no azony raha amidiny amin'ny sonoa io tany io. Mba tambatambazy sy ireo lahatra ihany letsy ry zareo a. Dia ampilendalendao vola fa ho aizany tsy anaiky eo reo. Ka ny tena olana ange dia doara mihitsy hono 92 FM. tany zareo e. Ka nefa za sy doara hainao ihany fa toy ny sakaiso maso. Dia ahoana letsy zany. Marina fa betsaka ihany ilay ny vola vidiny tamin'ny raisitsika nomen'ilay pastera nanolo-piangonana vaovao reny. Saingy tsy ampy amin'ny tako le trano vao nahoriko fa elanga ahoana. Zany ve? Eno a. So ihany aloha fa tsy ny ray kopaka isasahana tamintsika Viviane. Fa ratsy zany dia voaterina zara telo be izao ny vidin'ilay tany. Raha i Viviane indray dia azo antoka fa tsy anaiky ny amarotana ny tanana malalaka manoloana ny tranony iny ka. Sady olona matika amin'ny beny koa ve azo tiray afera amintsika. Izy aloha dia izay. Zany ka. Ary mbola tsy mety hifankatia amin'ny lahy mihitsy moa izy iny hatramin'izao. Ka matika amin'ny be ho any ianao e. Tsy fantany anefa fa eto ampelantanako ankehitriny no avy ny ara-pitiavana. Ohatry eo ampelantanany lahy hoana ity fa tsy azo. Aleo tsy ambarateloko ny amin'izany raha zaka so ianao tsy hatambavy eo ka simba amin'ny planina efa maniko. Tsy hatambava ahoana ity a. Piray afera ange tsika hatramin'izay e. Ary efa nisy ny pika ve ny tsy ambaratelontsika sa notantaraiko taman'olona. Lazao moa lety izany planina ny lahy zany fa mahaliana. Ny planinako voalohany aloha dia andrava izay fiarahany amin'ny olon-tiany ihany. Ny faharoa kosa dia ny fanjonoko azy mora foana amin'ny tambitamby rehefa tsy misy mpititsony izy. Dia fomba ahoana ilay sy natanteraka an'izany. Naka tsy tia mainty sa ody fity tany amin'ny dadarabe nga ela? Tsy mila odin'ny dadarabe zany fa za ihany no mamorona ny odiko e. Ka odinina ary zany e. Ary tena mandaitra ve? Zany asehoko anao zany ary aloha ny ody mahery responsakabe a. Ohatray. Fa sarin'izy io vehivavy zara fa miakanjo amin'ny telefônina ny lahy io zany le ty. Tsy sariny Viviane ve ty? Fomba ahoana nazony lahy an'ity sariny ity ry Cyril? Mbola ho lazaiko anao ihany ny anao rina nazoko andreto fa aza maika ianao e. Oay. Le ray teo sy tia manaraka ity zany tena tsy misy akanjo fa takokenatra fotsiny sisa. Fa izy aloha dia tsara e. Tena azo le tsy lara mahazo an'io a. Tsy taitra ianao fa vao aparitako amin'ny Facebook fotsiny io sary mampiseho ny vatany mianjahanjy io dia vita tanteraka ny aminy ary amanontolo ny fitiavany. Zanaka chou-fleur ve ranao a? Salama ve aloha e? Salama tsara fa mba mamindra kely eto e. Mahafinaritra kosa ireto iziko. Aza dino re ary efa mahavokatra nareo e. Legioma tena tiako angely chou-fleur e. Zany Tsaroko ery ny fanaterany anta chou-fleur ao ato alohan'ny olantsika ireny. efa ny fanazava sy mifamely sika fa anaterako chou-fleur any an-trano mihitsy ianao raha izay izany foana ry Viviane. Hita ho a. Fa avelako eo aloha ianao fa mba handeha hiaka voatavetsy an-taniboly koa e. Eny ary ary angatsy efa nalainao moa ireo voatavinao teo fa ohatrany tsy mahatazana voan'ny iray ange ito e. Lancho fa loziny ty fa nisiny vao malariva no mijery teto rehefa ho folo mahery ny voan'ny nitazako teto nefa voatavy iray ohatran'ny totohondrin-draza sisa ny tavela eto.
Lozy zany fa nisy nangalatra zany voatavinao vivina andraso ane jereo fa reto mihitsy zao dia 92.8 FM. Andray tena lasa mpangalatra tsy vamina mihitsy nyvoatavo kanoro eno efa tena mirongatra mihitsy ity alabotra eto ambady be vavy ty mariny ho vitany ho vindanitra no be mpangalatra tahaka izao no eto amintsika e fa tena efa meratsy mihitsy ny fiarahamonina ankehitriny ka aiza mono tsy aratro ianao fa mitombo izay tsy izy any ny tanora tsy anasy eto ambady be vavy beny tsy manakatao fa mirenireny sy miloka fotsiny no antondrahany raha vitan'izany moa ka maninona fa reto izy mamay mibara fisotrotoka isan-karivo ary mifoka rongony isaky nelakelan-trano angany tsy hitanao e zany mihitsy no mahabe setra sy mampisy fitsaram-bahoaka eto an-tanàna eto tanora hafa ny tanora nandany andro teny amin'ny kianja fanaovam-baolina taloha fa raha tsy bara dia fitendrena gitara isaky nelakelan-trano indray zao no malaza dia raikitra eo ny fisotro toka sy fifohana rongona araka ny voalazanao ka nikanja fanaovam-baolina rehefa nanorenan'olona trano tsy hoe mitsikera be fahatany anareo mpitantana fokotany fa dia tsy mba hainareo ve ny nanakanan'ireo mpanorona trano eny amin'ny kanja fanaovam-baolina taloha io e ka samy milaza ho tompony ho tany io dolo izy rehetrako ary manana taratasy ara-dalàna ho iry zakabe sy sirilako ny mahagaga ane dia tohatra ny tapitra misy mividy sy mamaritra avokoa rehefa tamin'ny malalaka eto ambadikevavy indrindra hatramina sefipokotany andry zareo ireo marina mihitsy zany fa nanotokotany manoloana ny trano koa zany ankehitriny efa nanorena ny sasan'ny fiangonana dia tsy manaky be any an-tranonareo manodidina ve ny fitoam-bavaka ataondry zareo ao zaho miresaka aminao io zao dia tena tsy ampitoro-maso no mila arary an-doha noho ny vavaka fiambenana fanaondry zareo alina tontolo ranoro zany ve aky re manaky be hatrany aminay mihitsy aloha ny tabataba andry zareo mpivavaka ireny tsy misy maharatsy mivavaka sy mideran'Andriamanitra fa andry zareo kosa tena tafa oatra ka eno ataony faran'izay mafy ny fanamafisam-peony ary tsy fandrenisana intsony tabataba sy nikikika ataony fa hiaretana fotsiny zany sabotsy tsy lahady fa nandavanandro aza dia izany foana no miainana mba niteny andry zareo ihany fa inona no navaly no ianao inona hony aky andro ny fahalalana hono izao ary zony ny mivavaka fa ny devolony tsy mahazaka mivavaka taona zany ve ny kristianina ary Andriamanitra ve amin'ny zareo Andriamanitra ny tabataba sa Andriamanitra ny filaminany dia gaga tena mampalahelo ka neny ordineny fa misy inona ry any tamin'ny miazakazaka sepitra teo izao ianao andaotrany no diangana fa mirehatra be ny tranontsika mirehatra hoe ny tranontsika eno mirehatra ny tranontsika fa andao diangana lozy inona rety aikana aiza ny tany alehanay fa mirehatra ny tranonay ry Viviana tena zava-doza tokoa zany fa andao isika andeha ranoro Pero saya mianaka fa dia manjanaka hoe gara sady maintrantsika ny maro tatarinena manginanaka iza tsy materatsika tata nahoana reno no mahitao an-trano tao e andray okizay anaka aokarezay ry izy mianaka atanjao ny saina atao hoana fa efa nanao izay faraherin'ny ihany ny fokon'olona fa tsy nisy hevitra intsony dia matsy mba nalanena kory ve fatykory Viviana aiza koa ny alehanay amin'ity trano kila sy mahita teraka tena veritsika rineny rana posiko toa izao dia naleoko tsy namela tadarery tao an-trano taepanasandamba ry lazany olaka hoe rehetra trantsika ary nafy be mitsoalajoala ny tratrako teto nisy tafavoaka-tsony tada hoin'olona fa tavela tao dia sao maty izao andray ana tata akizay anaraka
niaraka taminao tanao akao azay e arary amin'izao anie nareo mianaka e okakizay rianta mahaiza mionona rehefa izao no ankasony tany okazay fa andriamanitra kory tsy amela nareo irerina oviana maziny eo any amin'izy tokoa moa zany zay andriamanitra sisa ny anteheranay fa efa zony anjara tsy maintsy zakainy mianaka fa dia inona loatra re no mety nampirehatra ny tranonareo toy izao e asa re mbola nisy amin'ny afy tsy maty angato an-dakozinareo ry an tsy nisy avy izany tao sy fifidianina izay neka isaky ny avy mandranona dia mandehna tsary bofony fomba nentina ny arovana ny atrano to izao zany sady fititsiana ny sary borateo raha misy ny tena sarotina ny mafy dia edoaraka hainao fa mpandrafitra no asany sady rindrika azy fotsiny no mampisaraka ny toeram-piasany amin'ny lakozianay dia ahoana no nampirehatra ny tranonareo ka nahatonga ny doara fitafavoaka tao randresaky ny olona tratraka voalohany ty dia tsy maintsy vokatra filakofa mifampikasika olo nahatonga an'izao e ary angamba ny kasamokareo azy fanakolona tao amin'ny toeram-piasany dady dia navela tao ary dia izao maikila tsy misy amantarana azy tsony izao e fandrefesan-tany nataonareo maly tena apitatsimo letry Cyril vita soma tsara ny amin'inona zaka fa ny fanamboarana ny taratasy ny fivarotana azy amin'ny sinosy isa no ela ay kosa eny hoa dia mety roviana aloha no afaka mivarotra azy tsika efa mangidy ity andray vola sady lety zany no felatanako marina mety ho ray volana latsakeo ka ay tsy maintsy mbola amorina taratasy vomba an'le taminmatsika araka ny fiangavian'ny fianagavian'ny tompoko ladoara fa remomairemo ny tranony ka lasa lavenina niaraka tamin'ny doara tao koa ny taratasy taniny zareo mahendimboanto zany ny fianagavian'ny tompoko ladoara ka ainy iriny manampitamby an'lahy lafaingana ny tanindry zareo ary maninona aloha lahy no ohatry ny malomalo-kendrika izany ohatra ny very tsy hita ho any telefoniko dia io mahalasa saina io raha zaka zany ve ie fa very taiza le ty ny telefony lahy tsy haiko raha latsaka teny ampandrefesa-tany omaly teny apetatsimo le izy nalatsaka taiza fa tena tsy hitako mihitsy zay misy azy nahita aloha zay nahita azy entam-bazaha iny ka kely vao lafo vidy tsy vitan'izany fa betsaka ny tsy ambarately voarakitra ao anatin'iny inona nivakiny lahalohan'izany le tsy fa mividiana vaovao fotsiny zay nahita n'iny telefoniny koa tsy asa saina amin'izay tsy ambaratelo ao anatiny fa vao maika ho fafany aza mba hamarotany azy raha mba zako ka ninako raha matoa Viviane manao anadolonareo sady mialatsiny re raha zao ao vao tonga ato amin'ny birao salama izay fa nisy inona ry Viviane ary vao avy ny tomanga ndry izany no ohatran'ny bongobongo sady mena amin'ny masondry vao avy ny tomany tokoa satria nisy tsy mataotodina naparitaka ny sako tamin'ny Facebook potika tanteraka ny fiainam-pitiavako zareo zany ve tena nandaitra tokoa le tetika Cyril marina fa voty ary ho azo mora foana fa nisy nanaparitaka ahoana aloha sarindry sariko vitsivitsy ny solo akanjo ary mahamenatr'olona fa ny tena tsy tany koa dia ny commentaire nataony tamin'ilay sariko ray hoe iza ny type varotena tahaka itony tena verareto alina ndray zany marina enja zany ka zavatoza tokoa ange ny ateraka ty Facebook ty ankehitriny iza ndray zao ny sananao an'izany dia tsy haiko fa naran'olona hafafabe ilay izy zao na ny fofom-badiko aza tezitra sy ny saraka tamiko ary izy intsony koa moa no ity ahy rony compte sandoka na compte faiko rony ndray zao nanaparitaka an'izanyko aza mitomanina mamofoto zao akery Viviane etsy ho fafako ny ranomasindry fa misy foana ny tena ty andry
Viviane 92.1 FM. mahery zany tsy nionantsika Zany tokoa efa roa volana mihitsy azako zany nareo moa efa ety ampitandrefana monina fa tsy ao avotanana ntsony ka zara zany mba nisy ty tranomboakatra ty nomeny dada toandrodoara izotrianay e taorianandreny an-tranonazo anay reny zay aloha dia marina eny ary ka inona ary zato vaovao nentinao e ianao ty tsy misy masaka akoriko fa avy nanasa lamban'olona zao dia efa saika andeha hanampy any any tamin'ny varotranana any antsena nahay tonga ianao zany a aza sahirana reran'olo fa nandalo mitsidika sady mba ilaza vaovao fotsiny fa mbola maika ihany koa eny ary ka vaovao inona hono zany tsy zany hoa fa hanambady amin'izay aho ka mba manasa anareo mianaka hanotrina ny mariaziko e ha ay tena vaovao lehibe kosa zany ko aza matahotra fa ho avy zay ry Viviane fa mba izy aloha le nekenao hovady andefa mandrinao e tsy vahiny aminareo izy ka iza hono zany tsy vahiny aminay zany ki i Cyril reheranoro a i Cyril hoe ie izy indrindra sanatria mivava tsy mialina amin'ny fitiavanareo fa dia i Cyril ve nekenao hovady fa avakisoa misy sira moa ny fanambadiana ka tokony ao hihinana azy ihany io e fa ngah dia tsy mba nisy olo-kafa mihitsy ry Viviane ny lehilahy tahakireny no vadiana ny voditsobika aza ho ny manatandrify maika fa vehivavy sady tavo ny volany tahakanao zao mba miankatra ianao ranoro fa ahoana izy ntsony moa no lehilahy azoto anambady azy izay efa nalaza tamin'ny Facebook fa mpivaroteny fa tsaona helindrivotra fotsiny ve aloha zany sarinao nisy nanamparitaka tao amin'ny Facebook zany sa tena marina za koa mantsy mba naheno zany voalazanao zany tamin'ny antako tsy tsao velively fa tena nisy sariko tokoa niparitaka tamin'ny Facebook ranoro zany a ary nolazaina fa mpivarotena hono ndraiky tena mba tsy vanitoetra koa zay navita an'izany marina toy ny vorondolony seho andro teo amin'ny fiarahamonina fa taony naneso taony nanarapy eny fa na ilay fofombadiko aza dia nitsara ho mpamandalitra azy ary nisaotra an'Andriamanitra fa afadoza hono ndry tena loso zany marina tantaraina ane zany ranoro kamory efa nila ivarina tamin'ny antsan'ny famoizam-potanteraka iny aho nefa no nisy tanana nitsotra nanavitra ady dia ny tanany Cyril nanome toky izy fa tena itisy anaja ary nekeko rehefa tsapako fa ny tanany tokony meny tokoa veky averiko any anefa fa tsy mialina amin'ny fitiavanareo ary anatrika amin'ny mariazinao saingy raha ianta kosa dia aza tenanao avy satria tsy afeniko anao fa efa nasolafaka ny anta nge Cyril efa nitantarainy Cyril tamiko daholo zany ranoro savaranonando ihany zao diko izao fa mbola ho avy araka amiko eto tokoa izy ifona sy angatatsodrano aminareo mianaka ay kosa ary izao koa ifona ho azy satria tsy misy tsy diso izay mandiny tany ary ny eloko ibaboana mody rariny ko mety eza re ianao anamboatra ny sainy anty matoke ianao fa tsy hitana lahelo aminy akory na izana ianty rehefa maiky ny adsony izy vonany amela izay meloka taminay zay fa zany raha teo ny favaka fanaonay isan'andro ko tongava soa reny andro anaovana andrarahanareo roviana tokoa moa izy io saotra betsaka ranoro raha ny fikasahanay roa aloha dia mbola afaka iray volana androany ary atao andro iray avokoa ny vodiondro sy ny soratra ary ny mariage fa rehefa miverina miaraka eto za sy Cyril dia omenay ny fanasana anareo mianaka 92.8 FM eny fa andrasany ato an-trano zany nareo amin'ny heriny anio dia mifalia amin'izay fa avitra ihany mibaraka anao tamin'ny Facebook zany tena loza nge nitoetra n'olona sasany amin'ny Facebook ankehitriny satria hoe andro ny fahalalana sy demokrasia izao eny kiko any ka tsy misalasa reriry zareo manampatra ny ara-tsim-panahiny na dia modoka ny hafa sy hanosihosena ny zony azy nareo ny fona tany amin-dranoro sy anty dia tena niova tokoa le tsy elary Cyril zay elahy dia mody bonaika atao zanak'ondro tsara hofany ery rehefa nahazo amin'ny Viviane
ka tozy le tena nydriko ave tsy hanova famindra kely raha zaka taony tsy dia hitsy ny lalana fa taony tia dia tia no lalana izay nahazo tokoa mahay miresakako fa amin'ny herinan'io moa izany no anaovana an'ilay mariazonareo za indrindra no mahatarafidirana kely aviviana ato ambirao fa mbola nohatra akanjo vetivety eny amin'ny raivom-panjay raha mahatsony izy dia mifarina tre tokoa ve aloha izany ny aferantsika roalahy eto amin'ny fokotany fa efa hivady izany lasy vivianiny tsy misy afera mifarina izany raha zaka fa tsy maintsy mba miato kely fotsiny tsika mandra-pahavitany raharahanay aloha nefa afera inona tsomo letsy izany no azo atao eo aza taitra ianao fanontany no enandry tompoka ladoara mbola miandratsika ay tokoa moa dia ahoana ny fomba azotsika azy nefa lahy efa nanaiky taratasy fa andro doara io tany io ka idoara azy iny dia efa maty sady ny fihavanako amin'ny ranoro sy riantanke efa nivitrany dia inona nitetika lahy amin'ny tany nisy ny trandro zareo mahita aloha io atao fotsiny izay ahavadiko boribory any anta dia okofeo anaram-pandraitrantsika fotsiny izy raha ny eritreritro izao dia mety hananganantsika bara mihitsy eo amin'ny toerana io ary atao mody manana anjara kely amin'ny tombom-baritra anta dia mangina dia amin'ny fomba ahoana nanaovana vadiko boribory any anta amono andranoro reny ny vetsika ohatrany tsy lasa kosa izany ka tsy isika ny amono azy fa mifokon'olona ahoana efa nanomana paika anatanterahana izany hainao ihany le mahazatra raha zaka oka fa tonga dia azoko aza manohatra n'izay tapako mibeson'ny mary fotsiny ianao fa zany raha teo ny demokrasia ary eno sahady izany tabataba ao tokotany ao izany eny tokoa alitsy fa misy inona ary ao avelany ao manao ahoana ianao président ahoana lonjaka efa nahatratra-pangaladamba ao indray ny fokon'olona dia mitady anao fitsaramba ao ake fa izany indray nitratra nangaladamba ao izany isoary zanakarahatsimba indray no ifandrotian'ny olona mila ho vonoinao raha tsy voasakatsika ireo olona ireo dia ho matin'ny fitsaramba ao kao izy président fa mba marina moa ka efa elany andrasana azy tena mpangaladamba eto an-tanàna eto kosa ange vahoakako aiza rangako mila ho isanandro izao misy aladamba foana ka na izany aza kely zao iny mba halamino mihitsy aloha ireo vahoaka ao an-tokotany ao reo président fa ho fatiny olonao ange izy sady andao tokoa ary aloha tsy livoaka ny birao dia anamina izany sy fitsaramba-hoaka any tsy maintsy rafa tsy maintsy motony olona aloha dia matoky anao a zany azafady aloha azafady mba hainalovoaka kely mba ahoaka aloha kely dia olona fa hoadray ma to tsy mena ny président kory zareo fa efa misady ny mamely tokontro tsy misinona ny volony soara kely syrilla aza misy mikasy tanana andro soara aloha nareo fa mba eno président e olona mba eno président manotananareo ary fokon'olona tena marina tokoa hoe fa nangaladambo soary fa sao dia mba endrikendrika fotsiny izao ataonareo izao tena fangaladambo mbola misy namany fa izako olo lazainareo efa namany milamina aloha nareo ry zalahy tanoro reto fa aza misaviritaka toy izao ary tahataritinareo atao inona koa ranoro mba ahoaka aloha le retsy andray marina iny koa fa efa ifandrotiandro zareo ranoro aza vela finondry vahoaka ireo zany andrainy président tsy mangaladamy zany eny andao resakanandreo olona reo fa mifaty amindray koa zareo fa manomboka misy mamono koa aleo mihitsy aloha hosakanako eny le tanoro eto fa tena tsy lasy zao ka
okanareo fa tsy mpangalatra ndraiky le olona aza finoana izy aza finoana izy le olona aza finoana ma izy ay tena losy ty fa manomboka mamondy fo ny olona fa tsy voasaka ny présidensianta mihitsy akely Cyril mba hajanolo zaraha ty fikasihan-tananareo ty a okanareo andraiko e tsy mpangalatra zany izy aza finoana ho aneny tena vahoakaromotra ireto fa ndao mba ampina ry présidensianta Cyril jereo fa efa mamono andran'olo koa vahoaka ary mihosin-drano tavany ndahoaka efa alozany ety aiza Chéri mianakanatsika an'ireo vahoaka mazatindreo sady tanora matanjaka anakamarony na izany aza ki jereo fa efa maratra be sady manjera amin'ny tany isoary ary dia fandromahanjy zareo hitsahana androany tsy misy hevitra tsony aky fa imbery foana ny amin'ny présidensianta jereo fa zareo indray no atositosiko ny olona sy mila hovonoana aza mandeha endry so manino eo ka iza misobady tanora eto ka ho fatoko nera loraky iny fa nozeranndry zareo amin'ny fatikazo beny lohany any anjerany tafariny intsony koa ranoraky Cyril azafady azafady ho e azavadiko ny vonono lisany tanora vokorongony reto fa za vonoana raha saly isany oay to hidoara ma za tokoa ty fa hatsaro miaraka vava fa minon'olona ataonareo na diindrisy aza fa efa matinareo sahady soary fa zay mbola mikitika andran'oreo dia ahita lozamiko tokoa dada tena velona tokoa venao sa nofiratsy zao hitako zao e maratra mafy nendry dada eny e izano sora tokoa zao hitanao zao anaka fa mbola nazava aminao momba ary andeha ampeo aloha dada tompolo hitondra andreninao any amin'ny hopitaly fa za sy reto zandary natsoko reto mbola hiteny foy amin'reto fokon'olo reto fa any amin'ny hopitaly zany zay miandreny dada ie fa ahoany zao e hiteny amin'ny fokon'olona ve la ary doara fa miandro ny olona ary ahoana moa reto mpitandro filaminana ny entiny lahy reto aza maika ialahy fa mahandrasa kely e ary aza atao ialahy eto mason'olona eto ary doara fa sefipoko tany ange ahy fa ngady ny Cyril nanaovany ny tenako fonombola sefipoko tany aho fa hoe efa androny demokrasia zao ka manompa olona ihany tsy azo atao mbola ambonino ny sotoavina malagasy matsy aminareo ny demokrasia ambazaha marina mihitsy zany voalazanao zany ny gadoara tsy olan'izany fa eto aingana ny teny lafa maika ny olona mba mangataka fangirana kely azafady e mba mangataka fangirana aloha e ary tompolasy tompoko vavy ny voalohan-teniko dia misaotra anareo zandary namaly ny antsoko ka tonga eto ary mbola mamelahana zavany marina eto anatrehan'reto fokon'olona manatrika eto faharoa manaraka izany dia ataoko adiny mambany kridzavoly izy ity ka avy hatrany dia ny voamasony no mpitsiriko gaga angambinareo mahita velona toy izao fa tsy maty tamin'ny ahitranonanjo ahy ko ampafantariko anareo fa tsy zany maty fa izozo be zay tavela tao an-tranonay rehefa ny raha Cyril andoro azy tsy marina kosa zany rangary doara fa aza mifandrosim-potaka mbola ho avy ny pirofo fa aza maika alary Cyril fa toy izao ny tsy nahafaty ahy raha tianareo fantatra tonga ny tsaitsaika tao an-tranoko zozo be ary raha mbola variana tsy nahareny fidirana iny aho dia novelesiny tapoka tamin'ny langilangy ny faratoko ka torana avetrany aho norarahany lasantsy avy eo ny hevitrano rehetra ary nandretra izany kosa dia niverina tsy moramora ny haiko saingy efa narehetro zozo be ny afo
tafatsangana 92.8 FM. trano iny izy dia niatsapazako avy eo ariana ka lavo ary niady teo zay safotra tsy nahetsiko zozobe ary nanaovako aingana ny satrony sy ny akanjony fa ny akosa nampitafiako azy efa nydedabedina ny afo ka nitsambikina teo ambaravaran-kely aho sady tsy nisy nahatsikaritra ny olona fa variana ny tondrano za kosa nandeha namonjy fiafinana sy nyeritreritra ny teny zozobe nandritra ny atonay hoe tsy maintsy matoko elahy androany fa zany na ny rahany Cyril andray aianao ty tena saka manafiko mihitsy ry Cyril tsy mariny zany ry Viviana fa resabe tsy misy pirofo fotsiny nen'le io a resabe hoe lahy Cyril azafady kely ange mba omeo ahy le telefônina any aminao mon adjudant misaotra anao eny ary ka aniza moa ty telefôny ty azafady ka tsy telefôny lavely ty ny Cyril tena iny le telefôny fa omeo atiny any amin'ireo zandary reo hoe lahy raha akazy fa voarakotra ao amin'ny telefôny iny ny apela sy ny mesazy an'vao hoe na miafatra elahy mba amin'olo zozobe ah ay tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao Cyril tsy taiza akory ny nahitako iny telefôny Cyril iny tompoko lasy tompoko vavy fa teria pitatsimo raha nandrefo ny taninay teny izy nanao tazan-davitra azy sy ireo namana nandrefo tany teny amantsy fa tsy hitany ary noho ny lasary zareo dia tonga teo an-toerana nijery ny taninay ny faritana ary teo ny nahitako ny telefôniny noraisiko le izy ary hitako tao avokoa reo afera malotony Cyril zakabe tao ambato be vavy ka ho vakiako batsilana an'io zany tsy fanendrikendrena na fitoroan'olo tsy meloko no ataoko fa izakabe Cyril tompoko lasy tompoko vavy no mpanakarama mpangalajaza teto amintsika hatramin'izay hita ao amin'ny mesazy na afatra voatahiry ny telefôny Cyril avokoa ny resaka ny fanaovan'izy ireo momby zany ary fa volombelony zany ireo zandary nijery ilay telefôny nanomeko azy ireo tena loso ty marina fa angaly ty tsy mifafany lary ny mesaziko reny Cyril ka adiniko ny namafazy sady tsy nampoiziko very ny telefôniko angia reko koa ny fanalana baraka natao anao tamin'ny Facebook raha matoa Viviane ary sako no milaza aminao fa tsy izy akory no nanao zany fa mbola i Cyril ihany satria izy no nakasary anao sy naneny zany tamin'ny Facebook no ireo sary voatahiry misy daty sy ora hitanay tao amin'ny telefôniny lehilahy tsy mataotody raha ianao Cyril ay ianao no nakasasina nalabaraka mba ambonao ny fitiavako tena ianao mihitsy ny voalohany tokony natao fitsaram-bahoaka teto amin'ny fototany hatramin'izay marikoriko aina mijeranao azy endrikendrika ny andoara kiry vadiko a ny tiako fantatrareo vahoaka dia izao hoe tsy izy akory nanakarama ireo zatovo anasisika ireo lamban'olo-kafa atao anaty kovetany soary sy ranoro fa i Cyril indrisy fa efa maty noho ny fitsaram-bahoaka teto na inesy na soary ary saika maty voateo koa ny vadiko lazaiko anareo anefa fa mbola i Cyril zakabe ny mpamatsorombon'ireo tanora-panao fitsaram-bahoaka eto ambato be vavy araka ny pirofo mbola ao anatin'ny telefôny Cyril ny afina nandritra ny roa volana ary nanao fanaddomaine fa tsy misy zokony Cyril miaso amin'ny domaine akory ary taratasy sandoka avokoa no ampiasain'isy zakabe nakana sy namarotana tany teto amintsika hatramin'izay raha tianareo fantatra andolo tsy areto ry Cyril fa tapitra kororoany doara daholo ny aferatsika ka fa ndeha hoaiza moa nareo roa lahy reto ireo sefy tonga dia sambory fa mitady andositra ireo mihitsy no tena fanetry be ny firenena ay aza be tena mafy toy zany asefo ay oka rehefa tsy andositra ay zany tokoa sefo tsy andositra zay fa aza be tahana rojo vito izao fa hafa baraky sefo boky tany ange za sefo oka mariny oka sefo aza miaino an'izany fa tao fatomaty sy rofoza mihitsy ireo sefo indrindra fa ilay Cyril tsy vaniny ty oka sefo aza mba atao an'izany akiry Viviane malalako
atao tsy hoera nke mariazy tsika any amponja indray ianao no mitady vaty sy manao mariazy. misaotra anao rery Viviane mahavangivangy atoy izao a. Tsy misy sorana rano fa izay mahavangivangy koa no tiankavany. Efa tsy dia atahorana intsony aloha ny amiko e. Efa ho ray volana anie izao no nivoako ny hôpitaly e. Fa tia sandroko tapaka misy platerty sisany mbola mila fitandremana. Difonjanahary aloha no tsy nahafaty ny vadinao ngadoara fa raha tarakely no fahatongavanao tamin'ny fitsaram-bahoaka iny dia efa matin'ireny tanora mamindrongon'ny Cyril ireny ranoro mba hamarina moa. Isoary ny mampalahelo fa tsy trabontsitsony e. Mbola niandro sy niandro ireo zandary koa fa tsy ho voasakako irery mantsy ireny tanora voakaraha-mamono olo ireny. Izay koa anie ilay vahoaka dia mora voatarika sy manara-drendrano fotsiny izao e. Tsy mba mandinika akory. Zaho aloha dia efa namofo tanteraka e. Ndry mba nanakanareo ankizy lampamony any tamin'ny fa tony vodikely nanak-pilizany fa nagaga dia mba mody nanakanazy ireo ery koa sakabeny sady reko ny teny hoe atao vainga izay ataony laisany. Andre aikoa ve nisy an'izany e? Raro mihitsy ny raha nidoboka any amponja izy Cyril ary ireo tanora ny karamaindry zareo. Izany hoe sady mody manakana no mampirisika izakabe tamin'iny. Tetika efa nomandry zareo daholo ireny. Efa reko tamin'ireo tovolahy tsy mahafehivava tany amin'ny bara mantsy nitetika rehetra anendrikendrehana ny soary sy ranoro ny mpangala-tampo. Ay ve ianao ka nandeha tany amin'ny bara fisotrotoka ihany koa e? Nandritra n'izay tsy nahitana ianao izay? Tsy fitiava-toka kosa no nanovako endrika sy nidirako tany amin'ny bara ranoro a. Iza mahalany? Fa noho ny toerana famolavolana-ireo olon-dratsy ireny nitetika manotony. Everinao moa fa ratsy tany ahalala mialohan'ny fisian'ny fitsaram-bahoaka tahaka ireny. Soa koa fa natahoran'ny olona ihany dada satria neverin'ny zareo fa matoto. Aiza kosa ry antako dia izany a. Hita fa mariny zandrony eny a. Ohatray mandeha ny fotoana fa aleo amin'izay zaho sy Viviane andeha hanatrika fivoriam-poko tany aloha ka. Sady efa miandry ianao mihitsy izao fokon'olona fa maikany hamerenana anao sefim-poko tany a. Izany a. Aza manao sefim-poko tany izany intsony ianao ry doaraka. Ka mbola mamim-bahoaka ny vadinao ranoro a. Jereo fa potsy izay no nanarenandry zareo ity tranonareo may ity. Fa mbola teny isoranay an-trano kosa ianao Viviane noho ny fanampiana nataonao mba merenana indray ny asa fandrafetako a. Eny tiako. Tsy ho valina eny vitanao fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly azy. Tsy misy isoranareo azy zany fa ny tambony mba antenaiko a dia ianao miverinao sefim-poko tany indray. Izany a. Tsy maninona raha izay no misafidim-bahoaka e. Vonona ny anarina ny fokotantsika nompitehindry Zakabe sy Cyril ahako. Nompitendry zareo tamin'ny alalan'ny gabraraka sy fanjakan'ny barao mihitsy azy e. Izany ve ny demokrasia dradradratraina ankehitriny? Tsy anaka. Tsy fiarahamonina baralahy na didy-jato ny maronisa na fahafahana tsy voafehin-dalàna no atao hoe demokrasia. Fa nataon'zareo hikatsahana tombontsoa ho an'ny tenan'izy ireo manokana fotsiny izany. Fivandrifin-javatra ve fa andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia any 15 septambra saika nahafateneny iny e. Le tamin'ny fitsaram-bahoaka. Tsy eo mihitsy ry dada ny sain'ny olona rehefa sefim-poko tany any ianao ka. Izany ve ny demokrasia? Nosoratany Axel Nolalaoviny ny Antsarandrenarisoa Volana Balika Lali niatraka tamin'ny Toko Bienvenue Daniel Axel nandray feo Roberto nandrindra ara teknika Sarbidy Stella mpanatontosa Axel